dia soratsika ny tompony amin'izao fotoana ahafahantsika mivavaka toy izao. Dia hitsangana aloha isika tompoko hiaraka hira, le hira hoe ao ny lanitra tsara tokoa ao anatin'ny firana FFPM 684 izany hira izany. Dia ataontsika mpifaliana ao amin'i Jesosy dia aorianan'izay dia izokerika no handray ny fampibebahana izany. Hitsangana antsika tompoko hira amin'izao ora sy fotoana izao. Lanitra tsara tokoa, safonena namandrakizahy, nanibea sambaranako, ao isika hiana indray, mifalele miobely, ao isika hiana indray, mifalele Silfiana namandrakiza, voninahitra tsimba olo, ao isika hiaona indray, mifalele miobely, ao isika hiaona indray, mifalele
afaka manomboka ianao tompoko. Amen. Amen. Dia eo am-pitangana mihatsy zany no anoizantsika ny fotoana aloha ivavakantsika dia efatsika vao mipetraka. Dia faly miaravanareo zany zahay eto amin'izao fiaraha-mivavaka izao sabata 4 ny volana janoary 2024. Raha entsika tsara ny hira dia tena hoe asain'ny tompo mifalitsika sy mioby, ary ny tena hotoatin'ny hira dia hoe ny lanitra no tanjona. Anytsika misy miona izy ao ny lanitra tsara tokoa, ary izay ny tanjona izay katsahan'ny kristianina rehetra, na atao hoe ny olombelona rehetra eran-tany ary izy tsy mino ary mibetsaka fa dia hiditra amin'izany atao hoe lanitra zany ny maro amin'ny olombelona zany. Azafady dia ivavakantsika hisaotra sy hidiran'Andriamanitra alohan'ny hipetrahantsika zany andraisantsika ny teny hibebahantsika koa avy eo. Vavakantsika tompoko. Ry Andriamanitra, Ray Zanaka, Fanahy Masina, ry Jesosy Kristy, eny tompo, idera mankalaza amin'ny voninahitra anao zay ry Andriamanitra avo indrindra. Ry Andriamanitra tompon'ny fahefana rehetra hatrany an-danitra ka hatraty an-tany. Ianao ry Andriamanitra tsy miova hatramin'ny taloha, ankehitriny ary mandrakizay. Ianao tokoa ilay Andriamanitra any an-danitra any, ianao miaraka amin'ilay zanaka ilay tokana izay nanolotra ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana, ary tsy maty ianao Jesosy fa velona, ka dia any an-danitra any ianao miandry anay. Ka dia izay kosa dia maniry eona aminao any an-danitra any, zany no anton'izao fiaona amin'izao tompo. Te hiresaka aminao izay teo tanteraka amin'ny fanarahana, amin'ny fanomponanao, ka dia misaotra indrindra satria mbola velonaina. Raha velonaina izay salama, matanjaka, izay izao izay tsiraray avy na mivantana eto amin'ny WhatsApp, indrindra ny amin'ny eran-tany manaraka amin'ny YouTube, dia ianao Jesosy no isaoranay karakara mandamina mandrindra ny aina, ny fotoana, indrindra matanteraka izao fotoana izao no ianao irery ihany dia tanteraka izao, ka dia manatrehanay tokoa satria ianao no antony zavatra rehetra, ary tsy mahay manao na inona izay na tafasaraka aminao. Ka dia mitenena koa ianao araka ny fombanao fa hiaino izay tompo ny amin'ny sitraponao rehetra, na amin'ny fampaherezana, ny amin'ny bebahana, indrindra tsy taka ny hidiranay, hiresahana eto ny isarahanay fa handray ny fampaherezana, ary indrindra ny fanafana sy ny fanantenana indrindra miaona aminao any an-danitra any. Dia misaotra tompo satria miasa ianao, ary amin'ny anaranao no nanaovanay izany vavaka izany. Misaotra Jesosy. Alleluia. Amen. Dia afaka mipetraka tsika tompoko. Amen. Dia mamerina ny fiaravana foana moa zany mampitombona amintsika tsiraray avy ny fahasoavana, ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray Jesosy Kristy, ary indrindra ny firaisana amin'ny Fanahy Masina. Dia averina moa zany le hira teo tena tsara. Raha mihaino le hira ianao zany afaka miverina mijery ny hira satria amin'ny 420 selinjato zany ao amin'ny lanitra tsara tokoa. Jerenao amin'ny YouTube dia afaka mihaino foana ianao fa tena manentanentana sainy mifaly sy mioby. Fa amin'io hira io dia mahagaga moa zany rehefa misy fahafatesana any amintsika moa zany, misy ny fiandrasana faty dia any vao tena iraina matetika zany io hira io. Dia ohatran'ny hoe hiran'ny olona maty na hiran'ny olona malahelo, nefa le hira asainy hoe mifalia sy mioby ary fa any an-danitra any dia tena tsara. Izay zany no faniriantsika rehetra dia eona any an-danitra. Misy fampaherezana efa ambarako matetiketiko zany raha ohatra mbola tsy naheno ianao dia hoe ny lanitra ny tanjona ho avy Jesosy dia ho tafiditsy ny lanitra vetsika tsiraray avy. Ny lalana zany etỳ an-tany etỳ dia mbola mandamintsika hoe inona fomba hidirana any, arakaraka ny fomba fiainantsika etỳ an-tany no hidirantsika ny lanitra. Fa rehefa tonga any an-danitra ho tena mifampiarahaba hoe ay ve nareo tafiditra, fa ny sasany mety tsy tafiditra. Zay mahatonga nisy hoe misy fampianarana ihany koa hoe raha misy ny fahafatesana mialoha
dia hoe any an-danitra miona mbola tsy fantatra mihitsy zany efa lasa tokoa le olona lasa fa faniriny tsirairay avy fa rehefa any vao tena mifampiarahaba hoe aikoa nareo tatika zany nareo koa efa aty fa zay no mampairetana sy tantona ataotsika hoe ahoana ny ezaka mba hidirana ny lanitra misy zany tenin'Andriamanitra Jesosy no miteny zany tsika kristianina manafidian'i Jesosy dia le tenin' Jesosy mihitsy miteny hoe reto dia tena mazava mihitsy fa tsy hidirana ny lanitra dia reto misy fitsarana ataon'Andriamanitra zany dia be ny fampianarana tenin'Andriamanitra manazava zany fa zay le hoe mila mamaky ny tenin'Andriamanitra dia mila mianatra foana koa dia mangataka ny fanahy fatakarana mba afantarantsika hoe inona moa zany ny hoe ahafahantsika hidirana ny lanitra. Ny tenin'Andriamanitra raisitsika teo Matthieu 5:5. Matthieu 5:5 dia ny andininy 1:20 ka hatramin'ny 9:20 no raisitsika zany dia ny teny angatantsika hibebahantsika eo anaty Tompo. Vakina ny teny aminaran'i Jesosy rehefa hitantsika zany Matthieu 5:5 ny andininy 1:20 ka hatramin'ny 9:20 any aloha zany vakitsika dia mivaky zao aminaran'i Jesosy ny lohateny eto amin'ny Baiboly dia hoe ny finoan'ilay vehivavy Kananita. Io zany dia voasoratra ihany koa amin'ny Marka 7:20 ka hatramin'ny 7:30. Vakitsika aminaran'i Jesosy hoe dia niala teo Jesosy ka nakany amin'ny faritanin'ny Tiro sy Sidona. Ary indro ny vehivavy Kananita iray avy tamin'izany faritra izany ny antsoantso hoe mamindrafo ampiko tompoko zanaky Davido, ny zanaky vavy dia pahorian'ny demoni loatra. Kanefa izy tsy namaly azy akory na dia teny indray mbava azy. Dia nanatona ny mpianany ka nangataka taminy hoe roa izy fa miantsoantso mafy ataorianantsika. Ary izy namaly hoe tsy nirahanao afa-tsy ho amin'ny ondry very amin'ny taranak'Israely. Nanatona ihany anefa raha vehivavy sady niankohaka teo anatrehany no niteny taminy hoe tompoko onjeo aho. Ary izy namaly hoe tsy mety raha maka ny mofonjaza ka manipy azy ho amin'ny ambokely fa hoy raha vehivavy mariny zany tompoko fa na dia ny ambokely aza dia mihinana izay sombitsombiny latsaka amin'ny latabatry ny tompony ihany. Dia namaly azy Jesosy hoe raha vehivavy lehibe ny finonao tongava aminao arak'izay irinao dia sitrana ny zanany vavy tamin'izay ora izay. Amen. Zay ny tenin'ny Tompo. Io teny io zany dia teny Tompo no nomeny ny herinandro ity tany amin'ny latsinainy alina angamba ny zay talatala. Zay teny mihitsy ny Tompo zany amin'ny fanamaha amin'ny nofy na amin'ny fahitana hoe Matthieu ao anatin'ny nofy moa zany nahafantarana azy tsy ho lazaiko ho lava ny nahafantaran'ny Tompo anazy fa izy miteny hoe vakio ny Matthieu 5:10. Vakio ny Matthieu 5:10 izy zany fa hito ny raisitsika na hibebahantsika androany fa teo amin'ny fiaraha-mivavaka tamin'ny alarobia moa zany misy fiaraha-mivavaka isaky ny alarobia hariva latsinainy hariva koa zany raha te hiara hivavaka ianao zany amin'ny WhatsApp indray zany zay dia afaka manontany manokana afaka miara-miditra amin'ilay gropy. Fa ny fanazavana tamin'izay dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 20 zany no nazavaina satria Matthieu 5:10 misy ny tenen'ny Tompo hoe vakio io. Dia nazavaina fezina foy dia tena tenen'ny Jesosy tamin'izany ho an'ny fariseo na amin'ny olona rehetra izay nanaraka aminy teo na ny mpianatra izay tsy nafantatra loatra ny tiany ambara satria nanao fanoharana izy dia niteny mihitsy izy hoe satria ny menimenina moa zany na hoe tsaran'ny mpianatra na ny tsaran'ny Jesosy ny fariseo sy ny sadoseo hoe fa maninona ny mpianatra ao tsy manasa tanana aloha misakafo. Satria zany no fampianarana izay nataon'ny fariseo sy ny sadoseo tamin'izany hoe mila manasa tanana rehefa misakafo fa maloto ny tanana. Fa amin'ny teny
izay ao amin'ny baiboly izay meno Mosesy, Exodosy sy ny Levitikosy, zany zany ny lalàna ny meno Mosesy tsy misy an'izany mihitsy hoe maintsy manasa tanana fa ny jiosy zany no niteny fotsiny zareo fariseo teo hoe izao indray fanora-dalàna zareo manko zany manolotra lalàna, mamboatra lalàna vaovao zany ireo dia manao lalàna vaovao dia izay nataony Jesosy eto zany lohateny mihitsy hoe Jesosy sy ny fomban-drazana. Lasa nataony zareo fomban-drazana ilay izy, lasa fombafomba zany hoe tandremo tia tsy azo atao ry tsy azo atao zao fa izao indray zany no ataontsika. Tenenina ihany moa zany izy amin'ny teny Hebreo dia zany natao hoe Talmud, TALMUD zany Talmud raha ohatra hoe mamaky ianao mijery amin'ny internet dia fantatrao tsara mihitsy zany hoe inona nataon'ny jiosy zany nanamboatra lalàna izay nanaovan'ny zareo ady-hevitra tamin'ny alalan'ny lalàna izay meno Mosesy. Tena lasa boky be io, lalàna be mihitsy io zany eo amin'ny jiosy raha amin'izao no mahafantatra ny fomba fiainan'ny jiosy mampirehatra jiro, manao an'izao be be mihitsy ny fomba fanaon'jareo zany izay mitsoahana avy amin'ny atao hoe Talmud io fa ny tena fomba nampianarin'ny Mosesy ao amin'ny baiboly dia efa tsy arahan'zareo firy ary. Dia izay zany izy hoe tsy nanasa tanana amin'ny mpianatrao fa maninona fa maloto zany. Jesosy nefa niteny taminy hoe tsy izay rehetra miditra ny vava ozy izy no mampaloto ny olona fa izay mivoaka amin'ny vava zany no tena mampaloto ny olona, fa izay miditra ny vava ozy izy dia mivoaka any amin'ny fivoahana ihany. Azontsika vakiny zany raha tia maky fantatra tsara zany fa izay no tenenina, tsy izay miditra ny vava no maloto ny olona fa izay mivoaka, zany hoe izay vao am-po. Dia inona ozy izy no zavatra mivoaka vao am-po? Tonga dia vakiko 2:20 aminaran'ny Jesosy hoe raisika izy amin'ny 2:20 aminaran'ny Jesosy fa izay mivoaka avy amin'ny vava kosa dia avy amin'ny fo ka izany no maloto ny olona. Fa avy amin'ny fo ny voahan'ny sain-dratsy, dia zany maloto ny olona misy sain-dratsy zany ao anatin'ny fon'ny olona dia ny fonon'olona, ny fakana vadin'olona, ny fitsangatsangana, ny halatra, ny fiatangana lainga, ny fitenenan-dratsy, izany no maloto ny olona. Fa ny mihinana amin'ny tanana tsy voasasa dia tsy mba maloto ny olona. Izay zany zavatra hohanina zany dia matetika tsy maloto ny olona. Tsika zany mahafantatra amin'izao fotoan'izao fa raha tena hoe mihinana siramamy be da be ianao na mihinana menaka be da be dia azagaga raha ohatra hoe maharary. Fa ny zavatra tokony hoe hohanina sy tsy hohanina zany ny tsirairay mahafantatra hoe inona no tenin'ny tompo hoe tany miditsy ny lanitra. Amin'izay zany tena tanjona manko hoe inona ny idirana amin'ny lanitra. Ny idirana amin'ny lanitra dia Jesosy eto miteny tsy idirana amin'ny lanitra zany dia ao anatin'ny sain-dratsy, ao anatin'ny fon'ny olona dia lasa mamono ny olona, lasa maka vadin'olona dia lasa mijangajanga, mangalatra, miatanga lainga, miteny ratsy. Zany no maloto ny olona zany tsy idirana amin'ny lanitra. Araka ilay teny ny tanjona dia hoe inona ny idirantsika amin'ny lanitra, zany ny bebahantsika zany raha ao anatin'izany tsika dia ny beba sady. Misy anankiray koa eo anatin'ny 20 nadavaina taiko na tamin'ny herinandro na tamin'ny tapabolana hoe inona no ahafantarany hoe idirana amin'ny lanitra koa dia niteny Jesosy hoe naharary aho izy dia anjabonareo tsy nihinan-kanina dia menao sakafo, nangetaheta dia menao rano sotroina, dia tany am-pigadrana dia nivanginareo. Zany koa zany no nitakiany Jesosy. Dia niteny rehefa tany amin'ny fitsarana farany manko eo any amin'ny Mateo 25 zany nanavahana ny teo hoe ody sy ny osy. Dia zay koa zany no itenenan'i Jesosy hoe tandremo fa tsy idirana ny lanitra koa zany. Ny amin'ny tsy fahaizana mikarakara zany satria na ny tany ilay olona fa taiza ianao no nataonay an'izany dia hoy izy Jesosy hoe izay olona akavanana natao hoe ondry zany olona nanao an'isy dia hoe izay nataonareo tamin'ireo majinika mino areo, izay nataonareo tampoka. Dia na ny tany indray kosa ilay olona le tsy nanao hoe ahoana izay tsy nanao an'izany dia izay nataonareo tamin'ireo majinika, izy tsy niteny hoe mino fa izay majinika tsotra fotsiny zany midika izany fa ny olona mahantra, ny olona sahirana, ny olona nampigadrana dia tena hoe zany dia nitakiany tompo koa zany atao mba hidirana ny lanitra. Araka ilay hirantsika teo ny tena tanjona dia hidirana ny lanitra. Ho
tafiditsy ny lanitra ve zahako sa tsy tafiditra sa dia ny anankiray koa hoe ho avy Jesosy akazay anazy ihany zany no mety eo tafiditra koa zany dia fomba roa zany izy efa fantatry ny rehetrarehetra fa eo amin'ny fiarahamonina dia misy ny atao hoe ratsy mihitsy dia araka ny teny Jesosy eo hoe voaka vao amin'ny sain-dratsy ao amin'ny fon'ny olona eo dia ireo zany anankiray dia nday koa misy fomba izay atao amin'ny fiainana andavanandro ivelany dia izay koa ahafahanao hoe ahoana ny mantanteraka izany ianao hidirantsika ny lanitra koa dia hiditra amin'ilay eo amin'ny vehivavy kananitra hidina zany finoana izay ilay debatsika inona ny atao mba ho tafiditry ny lanitra koa tsirairay avy zany no mahafantatra hoe inona ny tokony bebako na tsy tokony bebako satria ny tompo no miteny zany ho antsika izay manaraka sy mihaino izao zany mety ao amin'ny firenena vao mihaino dia ianao mahafantatra hoe inona ny tokony bebahana. Andiny faraka amin'ny roapolo dia niala teo Jesosy ka nakany amin'ny faritany Tiro sy Sidona ary indro ny vehivavy kananita iray avy tamin'izany faritra izany niantsoantso hoe mamindrafo ampiko tompoko zanak'i Davido ny zanako vavy dia ampahorian'ny demonia loatra. Izay zany ity zany vehivavy kananita araka ny fantatsika koa zany efa any kananita zany olona mipetraka tao Kanana zany olona zany nefa io tany Kanana io dia tany tenenina tamin'ny Abrahama tany tondra dronono sy tantely any izy Andriamanitra norafanao dia zany no nialany Abrahama sy ny taranany Isaka Jakoba izay lasa zanak'Israely nandeha monja ny tany Kananita io izay zany averina foana fa niantso any Abrahama Andriamanitra ny Andriamanitra tokana niseho taminy Isaka niseho tamin'ny Jakoba mba hiditra ny tany Kanana izay tany tondra dronono sy tantely dia efa nisy olona tao misy atao hoe Jebosita, Amorita, misy Kananita koa dia ireo no efa tao ny tantara moa zany lava fa misy ny atao hoe ady na fanasorana an'ilay finoana fombafomba na ilay olona tao mihitsy ary mba hipetrahany zanak'Israely amin'ny tany Kananita io dia efa nampianarina antsika koa fa tsy tonga mihitsy Jesosy raha tsy tafiditsy ny tany Kanana ny Israely tao tany Kanana tao Jerosalema Jesosy no teraka dia tao izy no niakatry ny lanitra io natao hoe Jerosalema ary io ilay Jerosalema vaovao dia voateneny amin'ny Apokalipsy io Jerosalema io zava-dehibe io raha ho azavaina fotsiny amin'ny atao hoe Jerosalema ny teny sy ny anarana dia ho lava be hoe ina marina ilay Jerosalema fa io ilay teo Jesosy no tonga dia teo izy niakatra ary eo ihany koa izany no mbola hiasa amin'ny olona ka zany mahatonga izy tao Kanana Jesosy zany tao amin'ny tanin'ny Kananita izy no niasa teo Jesosy nandeha tany amin'ny faritsy Tiro sy Sidona izy fa nisy vehivavy Kananita dia niantsoantso izy mamindrafo ampiko tompoko zanak'i Davida zanako ny zanako vavy dia ampahorian'ny demonia loatra. Izay zany fantatry ilay Kananita fa zanak'i Davida izy talohany natongavany Jesosy dia fantatsika tsara fa Davida dia taranak'Israely koa zany izay mivoaka tao amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba dia izy no mpanjaka no fidian'Andriamanitra tena hoe araka ny fomba zany Saul no fidiny mialoha fa Davida no fidiny koa eo dia ny zanany Solomona no nanao ny tempoly tao amin'ny Jerosalema izay fantatsika ihany koa zany dia nangataka izy hoe ny zanavavy no ampahorian'ny demonia dia mahagaga izay zany anankiray zany sady lesina no azotsika hibebahana ny zanany ampahorian'ny demonia no tia mientiny amin'ny Jesosy nefa famindrapo no angatahany. Izay zany rehefa mivavaka eo anatrehan'ny tompo izay mahatonga antsika hibebaka tsika fa manintsika ny bebaka sady mila mangataka famindrapo na angataka zavatra azy mila mangataka famindrapo mihitsy satria Andriamanitra moa zany mahafantatra ny eo am-pontsika dia arak'ilay teny teo hoe ao ny voahan'ny sain-dratsy ratsy ny saintsika ratsy ny eritreretintsika vao miratry ny masoandro iny izy araka ny ten'Andriamanitra dia ratsy foana amin'ny sainan'ny olombelona ka izay no angatantsika famindrapo. Dia eto le raha matoa zany mangataka famindrapo amin'ny tompo satria mampahorian'ny demonia ny zanany vavy. Mahagaga zany le zanany zany tsy miaraka aminy eo fa izy no miteny mafy miantsoantso mafy mihitsy izy dia tabe ny olona manaraka azy na le mpianatra ary miteny ao ambany eo fa avelao izy sao dia tokony horoahana fa manelikely fa ny teny mafy izy hoe ampahorian'ny demonia ny zanak'i vavy
lesona ihany koa zany misy ny atao hoe demonia na devoly na ny asan'ny satana zany dia mamatotra ny olona. Eto zany ny zanany vavy izay tsy miaraka aminy no voafatotry ny devoly amin'ny fiaraha-matoty dia nangataka famindrapo izy. Ka nanita moa zany izy dia antsika ihany andiny fahatelo amby roapolo amina ranontsosy kanefa izy tsy namaly azy akory ka na dia teny indray mbava azy. Mahagaga eto indray manko Jesosy tsy miteny zany raha olona tsy miaraka aminy olona tsy fantany eto zany dia izy irahana ho any amin'ny teneniny io koa zany rehefa eo amin'ny zanak'Israely any fa rehefa tsy tafaraka amin'ny Jesosy isan'andro ianao dia dagaga raha ohatra tsy mamaly ohatrany tsy mamaly zany Jesosy. Mba mitaraina ihany any fa ohatrany tsy mamaly zany izy. Indray izy mamaly izy mamaly ny olona rehetra fa rehefa tsy tena miaraka amin'ny isan'andro ianao zany na tsy mahazo an'ilay famindapony dia ohatrany hoe tsy mamaly zany izy. Tsy namaly na indray mbava akory ary izy. Ka zay zany ibebahantsika mba ho tafaray rehefa tena tafaray ny mpianatra Jesosy dia ny mankatony teniko tsy izay mino azy. Zay atao hoe mpianatra Jesosy fa tsy hoe ny mahafantatra. Satria itolo ity mahafantatra tsara mihitsy hoe Jesosy io zanaka Davida fa tsy mankatony teniny sy tsy mino azy fa zay zany indray tsy mihaino ny tompo rehefa tsy mino na tsy mankatony tenintsika dia azagaga fa indray tsika hoe Jesosy izay kristianina izay makany amin'ny devoly izay manao tafanotona fa tsy mankatony teniny fa tsy mihaino zany Jesosy na tsy mamaly na dia indray mbava aza ozy izy. Eto amin'ny tenin'Andriamanitra no raisitsika ny amin'izany dia nanatona ny mpianana ka nangataka taminy hoe roa izy fa miantsoantso mafy atao aorianantsika. Izay ilay misy olona mpanaradian'i Jesosy zany ny mpianatra manaradian'i Jesosy izay mahafantatra ihany koa ity Jesosy ity mahay zavatra mahagaga izy io. Eo aoriana kely io dia anao fahagagana be dia be Jesosy manasitrana marary le maina mandringa manome sakafo olona 4,000 mahery miaraka zany fantatry ny mpianatra zany fa rehefa manelingelina zay zany rehefa manelingelina satria ohatrany rehefa manelingelina ny olona izay manaraka amin'ny Jesosy raha tena misy mitaraina mafy dia roay. Zay koa zany zany rehetrarehetra zany mila ibebahana raha ao anatin'izany tsy hoe roay fa manelingelina fa tsy mitovy amintsika sady kananiko izy no mitabataba dia azondao dia roatsika fa zany ao anatin'ny tokony ibebahana zany raha ohatra hoe mpanompon'Andriamanitsika ka misy olona mitaraina ao anatin'ny voafatota ilay zanany fa mila mangina ihany koa zany tsika. Jesosy nandray tsy mangina fa nandray tsika no miteny. Ny miaino manantona miaino izy ny tsara no ny miteny be loatra any amin'ny fitoroteny any misy an'izany fa nisy fanazavana an'izay koa ny miaino aleo miaino zay miteny tafahoatra na miteny maiky. Dia andiny faefatra amby roapolo amina ranontsosy fa izy namaly hoe tsy nirahanao afa-tsy ho amin'ny ondry very amin'ny taranak'Israely. Zay zany efa fantatsika teo zany hoe Jesosy raha ny tena izy dia tonga izy taranak'Israely fa amin'ny Israely izy dia zany no hoe nandrahana azy zany nandrahan'ny tompo Andriamanitra zany naniraka azy. Fa fantatsika fa nakapiasa an'ireo olona meno sakafo zany tany amin'ny matitoko 5 izy dia nanome olona tongo 5,000 lehilahy fotsiny. Fa nisy zazavavehivavy dia eto amin'ny ambany eto olona 4,000 mahery ny lehilahy fotsiny dia hoe Israelianina daholo ve ireo karakarain'ireo tsy fantatsika zany fa olona maro no nanaraka an'i Jesosy zay nafakagana na nasitrana nanao fanasitrana nanao namaly vavaka ny olona moa zany tena izy koa. Dia nanatona azy dia tranony na kile maina ozy izy na mona na jamba ary dia nositranony ary talanjona ny voaka eo ambany kely eo zany fa kivakitsika. Dia inona ny toy nefa nanatona ihany nanatona ihany anefa raha vehivavy sady miankohaka teo anatrehany no niteny taminy hoe tompo onjeo aho. Zay zany ny fomba anatonana ny tompo. Dia indray izy ohatrany hoe tsy mamaly na tsy henontsika fa rehefa tena mitady amin'ny tompo amin'ny fony manontolo mibebaka ozy izy manesy teny mandohalika zany dia tena hoe mangataka mihitsy hoe vonjeo. Rehefa tena latsaka lavitsika lalina dia tena hoe mangataka famonjena. Jesosy zay ilay hoe
izy no tompo sy mpamonjy. Jesosy no mpamonjy ary izy koa tokony tompo zany tokony ajaina fa zay amonjy izy zany mpamonjy de vonjeo ao. Eto zany raha le vehivavy matandaka tsara milamina tsara ny fiainany fa araka ny fahafantatsika fa le zanany voafampy sy ny démonie tena mahatonga anavy manety tena amin'io. Tsy mora ny mitondra ny fatotra zany na ny fahalemena na ny tsy fahatanterahany hafa zany. Indray mila manesy tena ka zay no iraka ataon'ny tompo amintsika koa zany rehefa hoe irahantsika amin'ny fanarahana anazy. Fantatsika amin'izao misy ny zavatra maro any amintsika nefa zany fahoriana tena tadovan'ny cyclone ao Madagasikara dia samy mitondra amin'ny fanesena tenytsika mivavaka mametraka izany ao anatin'ny tompo. Izy mahafantatra vonjeo. Zay zany ny teneny nefa Jesosy manofagagana tsika tsy mahafantatra zay ataony amin'ny olona tsirairay avy fa raha manantona azy reny olona reny zany dia fantatsika fa mihaino vavaka izy. Fa ny ataontsika mahafantatra kosa dia mangatakatsika vonjeo tsika aloha dia vonjena koa zany izy hamonjy an'ilay olona dia tsika mivavaka. 2020 ary izy namaly hoe tsy mety raha maka ny mofonjaza ka maniky azy ho amin'ny moambokely fa hoe raha vehivavy marina zany tompo fa na dia ny ambokely aza dia mihinana izay sombitongony latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony ihany. Amen. Eto rehefa miresaka ambokely zany dia tena ratsy mihitsy zany eo amin'ny zanak'Israely. Ny amboho sy ny resaka kisoa io zany tena tsy tian'ny Israelianina mihitsy satria lalàna ny zavatra voateny ao amin'ny lalàna Mosesy zany hoe ny kisoa biby maloto ohatran'izay fa tena hoe ratsy mihitsy ny alika koa ohatran'izany. Misy moa zany any amintsika koa zany tena hoe raha oharina amin'ny alika na hoe tena hoe manoto amin'ny olona amin'ny hoe amboho sy alika zany tena ratsy mihitsy zany. Eto zany raha tena izy raha mieritreritra zany dia hoe tena hoe manoto avy zany Jesosy sa hoe ahoana. Tsy mety raha maka ny mofonjaza ka maniky azy amin'ny ambokely oharina amin'ny ambokely zany le olona zany tena ratsy zany. Mafimafy mihitsy ny teny Jesosy eto zany fa le vehivavy tsy nihaino an'izany. Rehefa tena mitady ianao fantatrao fa ao amin'ny Jesosy misy famonjena, misy ny fanavotana dia aza mihaino izay teny mivoaka any ambadika moa zany. Io zany Jesosy no miteny eto fa eto koa zany misy atao hoe fitsapana na hoe tena hoe fijeren'ny tompo le olona satria le olona ity kananita tsy mahafantatra ny teniny, tsy mahafantatra azy ihany, tsy Israelianina dia ohatrany hoe tsapainy mihitsy hoe tena mitovy ianao fa tena zanak'Andriamanitra na hoe tena manao fagagana. Ny tenin'le ramatoa be hoe marina zany fa hoe raha vehivavy izy 2020 amin'ny aratsotso hoe marina zany tompo fa fanadiany ambokely avy amin'ny aza dia mihinana ilay sombitsombiny latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony ihany. Fanadiany ambokely aza dia mihinana ilay sombitsombiny latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony ihany. Zay zany zay no tena hoe tsika zany tsika koa tsy tena hoe tsika tsy zanak'Israely tsika tsy nahazo an'le fiantsoana tena mivantana zany fa nampianarina tsika fa no Jesosy nanolotra ny ainy teo amin'ny andro fijaliana nandatsaka ny rany dia izay olona mino azy dia lasa hoe zanak'Andriamanitra dia zay mahatonga antsika hoe mandova. Jesosy no nisy maty tsy mandova raha tsy misy ny fahafatesana ho tsika maty ilay olona tokony lelova zany dia lasa mpandovintsika. Fa Jesosy fantatsika tsara araka ny hirany iraintsika teo fa izy niakatra any an-danitra nanolotra ny ainy izy fa tsy maty fa ho fanavotana antsika no nanolorany ny tenany sy ny rano teo amin'ny azo fijaliana. Le vehivavy ity zany mahafantatra mihitsy fa tsy azo ininona fa mba mahazo izay tokony sombitsombiny ihany satria eo am-potony. Zay zany natsarana azy kosa aloha eo am-potony eo Jesosy mihitsy ny eo fantany mihitsy tsy mihitsy le mpanao fagagana ka rehefa fantatsika mihitsy hoe eo Jesosy miaraka amintsika dia aza misalasala aza miandry olona hoe any amin'ny rianina no tena misy an'izany Jesosy zany na hoe ohatran'izao zao fa Jesosy misy ny tena midiro amin'ny efitananao mangina fa nirainao izay mahitanao mangingina amaly anao. Fa misy tena hoe izay mihitsy mifakafanahy mihitsy zany amin'izao fotoana hoe rito misy Jesosy rito misy an'izao ka
na misy koa miteny aty aminay tena misy Jesosy aty aminay tena misy fagagana misy fitahina dia gaga ny olona miadakadaka any dia eo ihany daholo koa zany le hoe arotsay ary ny rakitra ny fampolo-karena fa raha tena mientsika manaraka ny fampianaran'i Jesosy dia araka le teny teo ny lanitra ny tandro na ahoana ny idirana amin'ny lanitra tsy miteny mihitsy Jesosy tamin'nisy nandalo teto hoe izay mandoa fampolo-karena no hiditsy ny lanitra fa leo teny reo amadio fatofa 5 sy ty teny tia zany nampianaran'i Jesosy ny tsy hidirana ny lanitra dia izay mivoaka amin'ny sain-dratra avy amin'ny fon'ny olona sy izay tsy ataonareo amin'ireny madinika na manompo na tsy manompo areny zany no sakana tsy hidirana ny lanitra ka mila mitandrina zany tsika fa ny tenin'i Jesosy rehefa tena miinsiste zany teny gasy anazy koa zany teny plantel izy fa mahazatra antsika rehefa tena hoe nafikitra teo ny verina foana le vehivavy dia ozy Jesosy farany teny hoe andihy fahavalamboroapolo aminaran'i Jesosy dia namaly azy Jesosy hoe raha vehivavy lehibe ny finoanao tongava aminao arak'izay herinao dia sitrana ny zanany sitrana ny zanany vavy tamin'izay ora izay eto zany dia misy fampianarana ihany koa eto le vehivavy araky ny fahitantsika tany am-boalohany dia izy no mitondra ny zanany vavy izay itoeran'ny devoly any amin'ny toerana misy azy zany any an-trano lobesa aiza misy an'le zanany fa tsy mitenenina eto dia mahagaga fa tena hoe saika tsy he mihitsy Andriamanitra zany Jesosy io Jesosy dia hoe Andriamanitra zanak'Andriamanitra fa no finoany nandeha mba kely any ary mba azo azy satria efa eo am-potony Jesosy eo izy dia mba miheozeo sombotsombony izay raraka amin'ny tany io zay amin'ny fanavotana nataonao dia gaga misy Jesosy hoe tena be finoana ty vehivavy ty anankiroa zany aloha natao hoe telo ny zavatra azo tsoahana efa hitantsika teo fa tsy teo le olona misy devoly fa le ramatoa nangataka famindrapoa dia ny faharoa rehefa nangataka le ramatoa dia eto zany mahazontsika dinihana ihany koa hoe le fandroana devoly tsy nataony Jesosy andao fa roa eto aty izy dia roana devoly na naniraka amin'ny mpianatra izy mandroaka devoly fa le finoan'ilay olona mitondra ny vavaka no nanasitrana sady nanalan'le démonie zany tany amin'le vehivavy tany zay zany misy olona be da be eto zany misy fampianarana misy be da be ny olona efa roana devoly amin'ny fiarahan'ny vavaka eto dia aty aoriana le olona dia mbola miteny foana hoe za tena mbola ohatra mitako ohatra misy devoly any ahko fa tsy misy finoana zany le olona eto zany tena hoe mila manana finoana raha ny zanaka no afokareo Jesosy any amin'ny Jaona dia ho afaka koa nareo fa raha tsy mino fa miady an'le olona mpandroaka devoly tsy tonga taty ampy nareo fa naninona nareo tsy nandroaka devoly fa maninona finoatran'izao zao dia voapakotra foana zany eto ary le zanany no nivavahany famindrapony nangatany dia sitrana ozy izy tsy nandeha nakany Jesosy na naniraka amin'ny mpianany fa ary tsy nandroaka devoly fa nohon'le finoan'le olona dia sitrana le devoly afaka zany le devoly amin'le olona ka eo zany mila mitandrina fa ny tompo manana ny fombany zay anafahan'ny olona mila manana mila mino fa raha tsy mino an Jesosy tsika hoe mahay zavatra rehetra dia ho voasarona sy voafatotra ny devoly foana fa rehefa mino ianao manaraka an Jesosy mino tena matoky an Jesosy Kristy dia afaka ny devoly aza manaiky mihitsy hoe zao fa ianao ny tsirairay avy manantona an Jesosy dia mila mandray an'le Jesosy mpanafaka raha Jesosy manadio fa raha tsy zany tsika dia fa misy ihany koa zany misy fomba nataon Jesosy fantatra hoe misy devoly naniraka amin'ny mpianatra izy misy fotoana ary izy naniraka amin'ny mpianatra dia nandroaka devoly fa tsy afaka le devoly dia misy fotoana hoe mila ambivavaka sy fifadikanina mihitsy zany rehetrarehetra zany ianarana zany fa tsy hoe atao sistematika zany dia ty zany dia tsy maintsy zao foana fa ny tompo mahafantatra ny finoany tsirairay avy fa raha mino ianao dia Jesosy manasitrana amin'ny toerana misy be da be eto zany mampatsiahy koa be da be ny olona eto dia manaraka any amin'ny ino izy teo firenena silamo izay tsy misy fivavahana tsy misy fiaraha-mivavaka tsy misy mpianina akory dia zay zany mety teny manokana ho anao hoe fa manino ianao mety hoe voafatotra na ny havanao dia angatao mihitsy Jesosy anananao finoana fa izy no manafaka indray manko tsy maintsy tonga any raha misy
moyen zany misy fomba fahana anatanterahana ny fandroana devoly sur place na ohatran'izay dia tanterahana fa eto dia hitatsika mihitsy fa tanteraka zany fa Jesosy no ny finoan'ilay vehivavy lehibe ny finoanao ozy izy tongava aminao araka izay irinao. Rehefa mihintsika dia izay irintsika ninona eo am-bavaka eo anatin'ny tompo dia ho tombo zany dia miaraka dia sisana ny zanany vavaka izy tamin'izay olo izay. Zany fomba fiasan'ny tompo zany mila mino koa tsika fa raha tsy mihintsika voalohany aloha mino fa Jesosy Kristy dia zanak'Andriamanitra dia resaka ara-panahy io resaka io na eto zany sady alohan'ny hibebahantsika dia mahatsiaro aoka ny amin'ny fitondrona vavolobelona na tena asa mivantana izy ity amin'ny any Madagasikara moa zany mpanompon'Andriamanitra izay nisy olona nisy devoly tena kapokapo ny devoly tsy natory mihitsy izy fa tena ohatran'izany le raha malerangaza dia tonga vao maraina le fianakaviana mba tongava fa mba raha mety ve mba tokony afaka androaka devoly amin'ilay olona tena fa tena zao mahazo anazy dia tonga le mpanompon'Andriamanitra niazakazaka dia no natao ny asa nandritsy ny adiny roa adiny telo dia iny le rangafa nanomboka mipetrapetraka dia reraka dia natory dia andraso ary fa hotizana indray fotoana avy eo fa aleo zay zany mba hisakafo kely aloha dia nandeha nisakafo le mpanompon'Andriamanitra verina avany dia efa niteny le fianakaviana azy amin'ny verina tsony nareo fa le vadiny efa lasa nandeha nakany amin'ny mpanompo sampy tarifa andray zany nangataka fanasofana tanteraka. Hitatsika amin'izany fa ny olona tsy mino ianao zany miazakazaka hoe mpanompon'Andriamanitra dia mandeha amin'ny fitiavana androaka devoly amin'ny anaran'i Jesosy fa le olona kay tsy mino zay mahatonga le olona voafatotra le mety ny reniny satria zanany miazakazaka ny antso mpanompon'Andriamanitra satria tsy ino le zanany dia niny dia manasitrika fa le vadiny tsy mino dia le vadiny ino nataon'le vadiny nandritsy ny fotoana fandroahana devoly ka izy lasa nandeha nakany amin'ny mpanompo sampy any amintsika feno zany dia niteny mihitsy le fianakaviana avy eo miala tsiny fa aza miverina tsony nareo fa efa hiverina le vadiny miaraka amin'ny fomba mpanompo sampy fa dia zay zany miala tsiny dia mibebaka mifona tamin'ny olona tamin'ilay mpanompon'Andriamanitra izy hoe miala tsiny zay fa mifona aminareo fa zao zavatra misy ka zay safidin'ny olona rehefa tsy mino le olona dia safidiny zany fa mila mino fa Jesosy aloha manasitrana dia mahay zavatra rehetra fa tsy mino dia arak'izay hoe ny olona leo ny any amin'ny mpanompo sampy zay ny finoany fa manasitrana na makany amin'ny dokotera ny tompo miasa amin'ireny hoe mpanompon'Andriamanitra indrindra moa zany tena mpanompo sampy moa zany dia efa tsy an'Andriamanitra raha teo fa men'Andriamanitra koa zany ny fahalalana maha-olombelona fa hainy nefa zany tamin'izany fotoana zany hainy Jesosy. Zava-mafy fa antsika leo vakiko izy alohan'ny fibahantsika ao amin'ny andiny faharoa sivy amby roapolo ka hatramin'ny faha raika amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy. Fanasitrahana teo amoron-dranon'i Galilea amin'ny anaran'i Jesosy hoe raha niala teo Jesosy dia nakany amoron-dranomasiny Galilea niakatra nakeo an-tendrombohitra izy ka nipetraka teo ary nisy vahoaka betsaka nakeo aminy nitondra ny mandringa ny jamba ny kilemaina ny mona sy ny maro hafa koa ka nametraka azy teo akaiky ny tongotry Jesosy dia nahasitrana azy ireny izy talanjona ny vahoaka raha nahita ny mona ny teny ny kilemaina sitrana ny mandringa afaka mandeha ary ny jamba maniratra dia nankalaza an'Andriamanitra ny Israely izy rehetra. Zay zany fomba ihany koa zany tena hoe mahagaga ny tompo ary rehefa sitrana sy miasa ny tompo dia mankalaza an'Andriamanitra. Eo koa zany tonga foana moa zany tena Andriamanitra nandray matoa voavaky izy dia mila hitandremana. Rehefa sitrana le olona dia inona nataon'le olona mankalaza le olombelona nanasitrana izy. Ianona mihitsy ny tena fanasitrana le ohatran'izao le zareo rehetra tena izy fa eto dia nankalaza an'Andriamanitra ny Israely izany hoe le Jesosy Kristy nankalazainy io fa zay zany mahay zavatra rehetra ny tompo raha kely finoantsika zay ny tena hibebahantsika araka ankoatrany hoe ny fivavahana any amin'ny zay mivoaka ny vava ao anatin'ny fo no mila hibebahana na tanteraka ny iraka nataon'ny tompo etsika raha kely finoana raha tsy manana finoana dia zay zany ny tena hoe hibebahantsika androany ka andeha andohalika tsika bebaka. Avy eo raha zao ianao vao mahay ny teny ka tsy mahafantatra hoe ahoana moa zany ny fomba hivavahako mandray an'i Jesosy ny tompo tsy mpamonjy dia anao vavaka fangatahana fanoratena ny mpanompony avy eo sy fanovana
isa maharitra hatramin'ny farany fa mbola izy koa zany ny tenin'Andriamanitra ampahirizana antsika. Andeha tika androalika mibebaka ny fona araka ny ataon'ilay vehivavy teto koa zany mangataka ihany koa ny finoana vaventy. Vavatsika tompoko. Dia Andriamanitra ry Jesosy Kristy tompo fanahy masina, eny misaotranao ny amin'ny teny. Raha miteny tokoa ianao dia tsy mivelona foana aminay fa tena miasa ka dia ankehitriny izay mahatsapa fa tokony bebaka sy fona aminao foana satria ratsy ny ao anatin'ny sainay, ratsy ny ao anatin'ny fonay ka dia fona aminao ny amin'ny zavatra natao rehetra voateny teo ny amin'ny jangajangana, ny halatra, ny ainga, ny fitaka fanao ratsy tsy araka ny sitafonao fonana aminao zany tokoa. Dia tokoa izay manenty tena raha kely finoana indrindra tsy mahay manao ny asa, tsy mahay manompo anao, tsy mikarakara ny sahirana sy ny mahantra fa variana ny amin'ny fiainanay, variana amin'izao fiainana izao ka dia manela azy fa sahady ianao tompo ankehitriny koa izay dia tsy mba tahaka nyity vehivavy kananita dia mbola tsy mba manana finoana fa variana indray miady ny finoan'ny hafa, miady ny finoan'ny mpanompon'Andriamanitra, ahazo fanasitranana, ahazo famondena fa ianao mitaky anay androany mba iny fa ianao rehefa hamonjy izay faray avy tokony iny mankatoy telinao ary eto ianao Jesosy mandalo aminay androany ka dia vonjeo izay amin'ny tsy finoana mandafo aminay tsiraray avy esory ny finoanay fampierikerena tsy zavatra jeren'ny masonay matetika no tsy ahitanay anao Jesosy voasakana ny masonay, ny sofinay koa dia sakanana tsy haino ary indrindra tsy hitady anao, ny tongotray voafatotra tsy mahay mitady anao, tsy manampina fa mihevitra ny tananay tsy mangataka fa variana miazakazaka etỳ amin'izao tontolo izao ka dia fonana aminao izany rehetra izany divy amin'ny ranao sy toa Jesosy ny tenanay manontolo, ny sainay, ny fonay araka ny teninao teo koa fa ao anatin'ny fony olona no ivoahan'ny sain-dratsy ka dia mangataka ny ranao izay hanadio ny sainay, ny fonay Jesosy misotro ny ranao Jesosy, misotro ny ranao izay mba diovy ny fonay, mamindrafo aminay tokoa ndao aminay ny fonao ilay nofo esory ny fovatonay ka dia atao fo vaovao Jesosy hanadio hamindafo ianao androany ka dia hitanay ny voninahitrao, hanasitrana ianao nizaniza voafatotra amin'ny ankonanay, ny amin'ny olona maro na amin'ny tenanay dia ianao hanasitrana hanafaka ary indrindra haneo fagagana tompo hitanay izany manomboka izao ka dia misaotra ny famindrafonao, misaotra ny famelan-keloka. Izany no asahianay koa mitsangana izay Jesosy androaka ny asan'ny maizina, androaka ny asan'ny devoly satria namela helika ianao namita fo fa ny devoly tokoa izy ianao dia roay dia nidositra anareo ka dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy Nazareta androana ny asan'ny devoly Satana, ny Losifera sy ny Belzebuba, roana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy miala ny amparimbefako ny asan'ny Satana, ny asan'ny devoly, ny asan'ny maizina rehetra tsy anake, tsy anapahefana any amparimbefako ny menarana ela, menarana tranay, ny drakona, tapatapahana ny lohan'ny menarana, atsika ny andavaky ny elo, atsika ny amparimbefako, roana ny asan'ny Satana sy ny devoly rehetra, tsy anake, tsy anapahefana, tsy anjaka, tsy anakely amin'ny fiainanay, tsy anjaka amin'ny fonay fa raha Jesosy, raha Jesosy mandrakitra, raha Jesosy manadio iny asan'ny devoly fanembena, ny fanaratsiana, devoly ny fankalana, ny fomba ratsy, ny fangavangana, fahabaran-dratsy ao anatin'ny fony, ny zavatra ao anatin'ny fony alahelo, ny fahatezerana, ny loto rehetra, foanana esorina amin'ny Jesosy, anakely tanapahefana ao anatinay, idiko amin'ny ara-bosany amparimbefako ny asan'ny devoly koa inona aretina sakana fatotra ataon'ny devoly ny aretina amin'ny taova, amin'ny vatana, foanana amin'ny ara-Jesosy, anakely tanapahefana, roana amin'ny ara-Jesosy ny aretina, inona valana aretina sy ny aretina ho any amparimbefako takizany koa ny ariko ny fahafatesana, ny fahoriana rehetra, inona endrika fahoriana, ny fahantrana, devoly mitondra fahantrana, roako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, devoly mitondra fahoriana rehetra amin'ny endriny fahoriana ny alahelo, roako amin'ny anaran'i Jesosy sakana,
seseho ny voninahit'Andriamanitra amin'ny tokantrano amin'ny fiainan'ny tsirairay avy dia vidina amin'aran'i Jesosy Kristy any Paris etapa tanindran'ny Jesosy andrakitra ny ranao Jesosy nangatahako andrakitra ny tsirairay avy rahan'i Jesosy Kristy mandrakitra mangatao ny rahan'i Jesosy any adita miteraka ny fo mandrakitra koa ny fiainantsika ny fananantsika rehetra dia mitsotra Jesosy manapaka ny fotoana satria ianao no manapaka mandresy zay manana anao Jesosy mandresy ianao no miasa ianao manantsitana manavao fosy ny tenanay dia misaotra anao zay miasa mitsotra manao soa manadio ny beny tsika nivalika rehefa roahana ny devoly dia lasa mandeha izy any amin'ny tanimy rehetra ho any amin'ny elo any amin'ny efitra ka raha hita ny famadio dia mitady hevitra izy raha tsisy ninona dia miverina izy ary hitondra namana maro ary izy ka zany nangatantsika angatao ilay fanamasina ameny fonao ameny fanahanao ameny saitika sy ny tenatsika manontolo mandoalitsika angataka ny fanamasina eny tompo fanamasina tongavy ianao idina fanamasina tenoy ianao zay fanamasina dia famasinana fahamatsinana fahamarinana anala dia tsy marina rehetra anala ny fahadisoana ny mieloka rehetra fa andeha zay amin'ny fahamarinana mandeha amin'ny fahitiana mandeha amin'ny fahamasinana dia meonay ilay fanahy manotsaina fanahy fatakarana koa aitanay matoky ilay fanahy finono mampitombony finonay fanahy masina tenoy ianao zay atao mino matoky ianao fa ianao ilay zanak'Andriamanitra Jesosy mahagaga mahay zavatra rehetra any matanteraka ny zavatra rehetra ianao ny antony zao rehetra zao ny antony fisiny zao rehetra zao dia ataovy matoky ianao zay ataovy mino anao zay mazoto mitady ianao amin'ny fonay manontolo amin'ny sainay amin'ny herinay manontolo amin'ny fanahinay tokoa dia ampianary zay azoto amaky ny teninao koa dia antehatra amin'ny hafa fa hiatehatra aminao ihany Jesosy ianao ny tokonay ianao ny herinay dia misaotra ny amin'ny teny izay menao misaotra amin'ny teny sy ny fotoana izay mbola ataonao eto antehrao ny sitraponao antehoany voninahitrao ianao anotsaina tokoa ny fahalalana izay fanazava fanahy fanazava manotsaina taridalana ary misolo bava ihany koa misaotra satria miasa ianao satria tsy mahasakana tokoa rehefa miasa ianao satria manao fahagagana mieny vavaka maly vavaka misaotra sady tompo ianao tokonay ianao ny herinay ianao ilay zanak'Andriamanitra ianao ny vavanay satria amin'ny anaranao Jesosy afan'ny Nazareta ny novanay tamin'ny vavaka izany misaotra tompo alleluia amen. Misaotra ny tompontsika ny amin'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny fanatahany zany mila matoky mila mino tsara mihitsy mila matoky dia mino ny natonadika ny Jesosy enti izy zao araka ilay teny teo mandalo zao ataoko izany hoe fandalovany Jesosy efa teo tsony izy zany mandalo amin'ny fiainanao izy taky ny an'izy zao ka dia mila matoky hatramin'ny farany dia mino dia hitanao sika natan'Andriamanitra ataoko hitan'ny olona mahasanakao manoko dia voninahitra n'Andriamanitra ihany efa manao irery ihany azafady ka manao velomanareo sady zany amin'ny anaran'i Jesosy dia meka ny mpanompony ny toy amin'ny fotoana. Alleluia. Amen. Amen. Alleluia. Alleluia. Misaotra betsaka an'i Jesosy tsika dia misaotra betsaka amin'ny mpanompony tompo koa voninahitra ao an'i Jesosy dia raha ho azy ny amin'ny teny fampibebahana teo betsaka ny teny nomeny fanahy masina antsika ny amin'ny fampibebahana sorantsika azy lehibe zany satria tsika tsy mendrika ary ny tompony hanovantsika mandra matompantsika hatrany an-danitra amen amen alleluia. Zao tsika tompoky tonga amin'ny fotoana izay nontsika ny teny fanahy masina fampahirezana antsika zay teny nomeny antsika zany anio alohan'izay dia hivavaka aloha isika ametrantsika izao teny fampahirezana vao tonga izao vavaka antsika tompo. Misaotra Jesosy any amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao satria Andriamanitra tsara ianao. Misaotra tompo satria nampibebaka anay ianao Jesosy ny amin'ny fomba sy ny toetranay tsiraray avy tsy mendrika eo anatrehanao
Ankehitriny Tompo dia andray ny teninao izay teny fampaherezana. Ampaherezanao indray ny fanahinay tsiraray avy satria Tompo ianao no mpampahery. Ka mitenena fanahy masina, oka ao hietry ambany dia ambany fa misandrata fanahy masina iray. Oka ianao manomboka amin'izao ora sy fotoana izao hisolo vavahay satria fitaovanao ao. Trano kely sy bitika aho fanahy masina ka raiso ny kontrola ny tenako. Mitenena avy amin'ny alalako fanahy masina ampifoanay zanakao tsiraray avy. Ny voninahitra honao reriany Jesosy amin'ny anaranao ny ametrahako izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Amen, amen. Alleluia. Ny tenin'Andriamanitra zany izay omeny fanahy masina antsika anio miala tsiny fa amin'ilay andro ratsy dia ny amin'ny tenda tsy dia tena tsara loatra zany. Dia amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly, ny amin'ny tantaran'ny Paoly sy Silasy izay tao an-tranomaizina. Tena tsara be mihitsy ny tenin'Andriamanitra rehetra. Fa io zany no tiany fanahy masina zany ampaherezana antsika anio ny amin'ny tantaran'ny Paoly sy Silasy izay nampidira tao an-tranomaizina dia nafahan'ny tompo zany izy ireo. Nafahan'ny tompo izy ireo. Teo ny fampibebahana nentin'ny Zokerika dia manambara ny amin'ny finoana ilay finoan'ilay vehivavy Kananita. Tena marina tokoa izany mila antsika tena manana finoana mihitsy. Misy ifandraisany mihitsy ilay teny fampibebahana teo sy ilay teny fampaherezana satria tokony hanana finoana lehibe mihitsy isika ao amin'ny tompo zany, tena tokony ho izay mihitsy isika tompo. Dia ho hitanao eto any amin'ilay finoana manao ahoana moa no tokony hananantsika izany rehefa ao amin'i Jesosy isika. Asan'ny Apôstôly toko 4:10 dia ho vakiako ny 4:10 ka hatramin'ny 4:40. Fa tsy ho azavaina hoe isaky ny 10 zany le izy fa arak'izay tiany fanahy masina ambara zany no ho ambarako eto izany. Ho vakiako ny tenin'ny tompo dia miangavy ianao tena hiaino tsara ilay tenin'Andriamanitra vakiana dia amin'izay efa mazavazava aminao sahady izay tiany fanahy masina ho ampaherezana antsika izany. Asan'ny Apôstôly toko 5:20, 5:20 ka hatramin'ny 5:40. Ny titra ato amin'ny Baiboly dia mivaky toy izao amin'anarana Jesosy Tompo hoe nampidirina an-tranomaizina i Paoly sy Silasy nefa nahafahana. Raha nandeha ho any amin'ilay toerana fivavahana izahay dia nisy mpanompo vavy iray nanana fanahy ratsy milaza ny hoavin'ny olona. Nifanena taminay ary ny faminaniana nataony no nahazahoan'ny tompony harena be. Nanaraka ny Paoly sy izahay izy ka niantsoantso hoe ireo lehilahy ireo dia mpanompon'Andriamanitra avy indrindra izay manoro lalam-pamonjena ho anareo. Nandritra ny andro maro no nanaovany izany ary sosotra i Paoly dia nitodika taminy ka niteny tamin'ilay fanahy hoe mandidy anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aho hiala aminy. Dia niala taminy izany ora izany indrindra ny fanahy ratsy. No nitan'ireo tompony fa very ny fanantenany azony harena dia nisambotra ny Paoly sy Silasy izy ka nitondra azy ho any an-tsena any amin'ireo lehibe. Ary rehefa noentiny tany amin'ny gobernora izy roalahy dia nolazainy hoe ireto lehilahy ireto dia mampitabataba ny tanànantsika loatra. Jiosy izy ireo ka mampianatra fanao tsy azontsika ho raisina na atao amin'ny maha-Romanina antsika. Dia niara-nitsangana amely azy ireo ny vahoaka. Ary ireo gobernora dia nanaisotra ny akanjony ka nasainy nokapohina tamin'ny hazo izy ireo. No ny efa nokapohiny mafy dia mafy izy dia nataony tao an-tranomaizina ka nasainy niambina azy tsara ny mpiandry tranomaizina. Rehefa nahazo teny toy izany lehilahy dia nataony tao amin'ny tranomaizina anatiny indrindra izy roalahy ary ny tongony dia nobolokiny mafy tamin'ny boloky hazo. No ny nisasaka ny alina dia nivavaka sy nira fiderana an'Andriamanitra i Paoly sy Silasy. Dia niaino azy ny mpifatotra. Dia nisy horohorontany mafy dia mafy avy tampoka ka niozongozona ny fototry ny tranomaizina
ary ny voa niaraka tamin'izay ny varavarana rehetra sady ny va avokoa ny fatoran'izy rehetra. Taitra ny mpiandry tranomaizina ary nahita ny varavarany tranomaizina ny voa, dia nanatsoaka ny sabany izy ka saika hamono tena satria nataony fa efa nandositra ny mpifatotra. Nefa ny antso mafy Paoly hoe aza mamono tena fa atiany izahay rehetra. Ary nangataka jiro izy dia niditra sady tora-kovotra ka niankohaka teo anatreny Paoly sy Silasy. Rehefa noentiny nivoaka izy roa lahy dia hoy izy, tompoko, inona no tokony ataoko mba ho vonjena aho? Dia hoy izy roa lahy, minoa ny Jesosy tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao. Dia nitory ny tenin'ny tompo taminy sy tamin'izay rehetra tao an-tranony izy roa lahy, ary nandray azy roa lahy tamin'izany ora amin'ny alina izany izy ka nanasa ny diakapoka taminy. Dia natao batisa avy hatrany izy mba amin'ny ankohonany rehetra. Rehefa noentiny niakatra ho ao an-trano izy roa lahy dia norosoa ny sakafo teo anoloany ary nifaly indrindra izy mba amin'izay rehetra tao an-tranony, satria efa nino an'Andriamanitra. No ny maraina ny andro dia naniraka ny mpitandefona ireo gobernora ka niteny hoe alefaso ireo olona ireo. Ary ny mpiandry tranomaizina nitatitra izany teny izany tamin'ny Paoly hoe naniraka andefanareo ireo gobernora, koa ankehitriny miala eto ianareo ka mandehana amin'ny fiadanana. Fa hoy Paoly taminy, efa nokapohiny tsy voatsara teo amin'ny miariary izahay na dia Romanina aza ka nataony tao an-tranomaizina, ary ankehitriny moa mamoaka anay mangingina va izy? Tsia, aoka izy ireo ihany no akaty amoaka anay. Ary ny mpitandefona nilaza izany teny izany tamin'ireo gobernora dia natahotra izy ireo raha narefa Romanina izy roa lahy. Dia tonga izy ka nampitony azy ireo sady namoaka azy ary niangavy azy mba handeha hiala ny tanàna. Dia nala tao an-tranomaizina izy roa lahy ka niditra tao an-trano Lidia, ary rehefa nahita ny rahalahy izy dia nampahery azy ary lasa nandeha. Amen. Aleluia, aleluia. Tsara be le ten'Andriamanitra, tena mampahery, tena tsara be le ten'Andriamanitra. Sorantsika nitovy. Ny ten'Andriamanitra eto dia mazava tsara raha ny haino tsara ianao fa mirakla, fahagagana izany izay tonga tao an-tranomaizina. Ry havana, ny tompo dia mbola manao fahagagana foana hatramin'izao. Zay zany tena hoe tia ny fanahy masina ambara amintsika zany amin'ireo teny novakitsika ireo. Zany hoe i Jesosy tompo efa lasa nendanitra izy, efa lasa nendanitra izy. Fa hatramin'izao ary ho mandrakizay dia misy foana ny fahagagana rehefa tena mino azy ianao. Amen. Tahaka ilay fabebahana teo, ny finoan'ilay vehivavy Kananita, ny finoany no nahasitrana ny zanany. Amen. Atraiza koa ny finoantsika ato, naiza naiza misy anao, naiza naiza misy anao. Ny finoantsika no anafahan'ny tompo antsika. Amen. Zay le izy. Naiza naiza misy antsika, jerevo ny tantara eto fa i Paoly sy Silasy dia tao an-tranomaizina, tao an-tranomaizina. Tao izy ireo no nafahan'ny tompo ny amin'ny fahagagana lehibe izay niseho tao an-tranomaizina. Naiza naiza toerana misy ianao, na eny an-dalana ianao, naiza naiza no misy ianao ka rehefa tena ao amin'ny tompo ianao, rehefa mino ianao dia ny tompo anafaka anao. Zay le hoe araka ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo koa momba ny amin'le hoe tsy amin'ny toerana aiza akory ny hoe misy fanafahana, ohatrohatray zavatra nambarany teo. Tsy hoe olona ohatr'izao ihany na hoe fiangonana ohatr'izao ihany na toerana ohatran'izao. Fa mila zany tsika tena hoe mahatsapa hoe Jesosy dia te hanafaka antsika tsiraray avy, tsiraray avy. Fa mila tsika finoana. Tsy ny olona no manao mirakla, oka ho tsapantsika izany, fa Jesosy izy lay mirakla. Amen. Izy Jesosy mihitsy lay mirakla. Zay no mahatonga ny olona maro reraka
amin'izao vaninandro farany izao dia mihemotra satria ny antony dia izao miandry olombelona ho eo aminy, miandry olombelona ho eo aminy. Ry havana, mila isika miezaka manatona an' Jesosy ary tsy menatra ihany koa noho ny amin'ny Jesosy izay le ao amin'ny tompo izany. Jerefy tsara ny tantara eto fa izy roalahy dia tsy menatra izy ireo tao an-trano maizina ny hirahira fiderana. Amen. Ny hirahira fiderana na dia efa naratra ara na dia voakapoka ara. Jerefy zavatra nanjoan'izy ireo Horaisika ny ten'Andriamanitra dia ho zavaintsika araka ny tiany fanahy masina. 2:10 dia midintsika araka izay tiany fanahy masina. Fakito naratsosy tompony iteny. Ny titra dia hoe nampidirina trano maizina i Paoly sy i Silasy nefa nafahana. 2:11 Raha nandeha ho any amin'ilay toerana fivavahana izahay dia nisy mpanompo vavy iray nanana fanahy ratsy milaza ny hoavin'ny olona nifandrina taminay ary ny faminaniana nataony no nahazoan'ny tompony arena be. Amen. Atrelotsika zao. Eto zany dia eny an-dalana zany izy ireo. Dia noho efa nandeha zany izy ireo andeha amin'ilay toerana anankiray ivavahana. Raha mamaky ianao tantara eo aloha dia momba ny amin'ny Lidia, io zany io ramatoa io dia izy nino an Jesosy zany dia nataony Philippe zany batisa izy zany. Azafady, nataon'izy ireo batisa zany izy dia nefa vita batisa zany izy dia teo zany Paoly sy Silasy zareo nanao batisa anazy teo zany izy ireo no nandeha amin'ny toerana ito ambara ito toerana fivavahana satria teo alohan'izay zareo dia niondra zany tatsambo kely tao Troasia izay nizotra nakany Somatraky ary noho ny ampitso dia nakany Neapolisy. 2:12 eo rehefa niala teo izahay dia nakany Filipia izay tanàna voalohany amin'izany zaratany Makedoniana izany sady zanatany Romanina ary nipetraka tao amin'izany tanàna izany andro vitsivitsy izahay. Tamin'ny andro sabato dia nakeo ivelan'ny vavahady teo moroniony izahay satria no heverinay fa nisy toerana fivavahana teo dia nipetraka teo izahay ka niresaka tamin'ny vehivavy roa vehivavy vory teo, resaka tamin'ny vehivavy vory teo ary nisy vehivavy antsoina hoe Lidia mpivarotra lamba volomparasy avy any an-tanànany Tiatira izay nivavaka tamin'Andriamanitra. Niaino izy ary ny tompony nanokatra ny fony hitandrina ny teny izay nolazain'i Paoly. Rehefa natao batisa raha vehivavy mba amin'ny ankohonany dia nangataka izy hoe raha ataonareo ho matoky amin'ny tompo aho dia mandrosoa ao an-tranoko ka mipetraha aho dia naharesy lahatra anay izy. Amen. Hitanareo eto zany ilay vehivavy Lidia dia nataony Paoly zany batisa zany, natao batisa zany izy satria niaino ny tenin'ny tompo zany tena hoe matoky an'Andriamanitra zany io vehivavy io. Dia io zany toy an'ilay tantara dia eto zany izy roalahy zany dia nandeha zany any amin'ilay toerana hoe fivavahana izany dia tamin'izany no nisy vehivavy zany hoe mpanompo vavy iray nanana fanahy ratsy. Zany hoe le ambarantsika amin'ny fomba fitentsika amin'izao hoe mpanao fanafody zany na koa hoe mpamosavy koa zany. Ry havana tsisy mamenatra manambara satria izay ny fanahy ratsy zay. Zany ny fanahy ratsy. Dia le fanahy ratsy zany no mampiteny azy. Dia io fanahy ratsy mampiteny anazy io no azahoany tompony zany arena be. Ry havana, ny olona izay petrahan'ny fanahy ratsy dia mizavatra fantany ihany koa. Nefa ny Andriamanitra dia mahafantatra zavatra lehibe mihoatra lavitra. Zany hoe ny olona hipetrahan'ny fanan'Andriamanitra dia mihoatra lavitra mihitsy ny fanahan'Andriamanitra anatin'ilay olona hipetrahan'Andriamanitra noho ilay fanahyn'olona hipetrahana fanahy ratsy zany. Mila mitandra zany isika. Mila mitandra satria Satana dia izy mpakatahaka. Mpakatahaka izy ary mpamitaka. Ary mamandrika izy ny olona. Ary fantatsika tsara koa fa tamin'ny Jesosy, izay ny ty fanahy masambara eto koa, tamin'ny Jesosy nety ny fanahy tanenefitra, ty fanahy masy tanenefitra dia nalainy devoly fanahy izy. Dia
jerevo zavatra tambazana koa Jesosy naseho any azy koa ny arena zany. Zany hoe Satana dia manana droit izy manome arena ny tany. Mamerena ny tany nefa ny an'Andriamanitra io. Jerevo raha mahita antsika ireo mpanjaka ny tany araka ny ambaranten'Andriamanitra. Misy ake tena mivarotra fanany mihitsy amin'ny Satana mba azahoany arena. Ry havana mila mitandrina isika. Mila mitandrina isika. Eto Mahatsiaro délivrance reto amin'ny toby dia natao délivrance ilay ramatoa dia ny teny zany ilay fanahy ratsy tao anatiny hoe i-Lucifer zany tao anatiny. Dia ny teny mihitsy izy noho ny aveo hoe anatin'ny teny izay nambara zany ilay fanahy ratsy io hoe nataony zany izay ahitan'ilay ramatoa lehilahy zany hoe atony lehilahy hafa zany ilay ramatoa nefa manambady olona io dia na dia eo raha hoe tsy filaminana tokantranon'ilay ramatoa sy ny vadiny zany na hoe saraka zany izy dia i Lucifer izy mihitsy no ny teny hoe omeny lehilahy zany le ramatoa satria amin'izay zany hoe hopite le tokantrano zany efa potika raha teo hoe tokantrano dia hoe azahoany le ramatoa vola ihany koa. Azahoany le ramatoa vola ihany koa zany. Ry havana zay izy hoe tambazany arena amin'ny tany zany. Zay ny amin'ny fahavalo. Noho ny aveo nefa miverina ny fanahy le ramatoa zany efa vita zany délivrance dia tsy tadidiko tamin'ny fotoana iny ve sa andro vitsy teo aoriana nantaniko le ramatoa mombany amin'ny hoe mombany amin'ny fiainana zany. Dia ny teny mihitsy izy tena zany mihitsy tsy fanta zavatra niseho tamin'ny délivrance zany fa nantaniko zany izy dia tsy tadidiko zavatra niseho tamin'ny délivrance zany hoe tsy eo mihitsy zany ny fanahy tamin'ny fotoana io. Dia ny teny mihitsy le ramatoa hoe nisy mihitsy lehilahy efa zany hoe araka le fitentsika hoe araka le fiten'olona hoe manomboka nanadalana azy zany le lehilahy io ary hoe olona manam-bola. Tanareo zay le hoe fandrika ataon'ny Lucifer zany. Eto zany dia mamitaka izy zany ny olona. Dia eto zany le fanahy ratsy tanatin'ilay vehivavy eto dia izy zany milaza no avy ny olona. Zay zany le izy jerefy tsara 5:20 hoe tonga dia ataoko amin'ilay hoe dia nisy mpanompo vavy iray nanana fanahy ratsy milaza no avy ny olona ny fanenana taminay ary ny faminaniana nataony no nahazoany tompony arena be. Amen. Fizaka ny teny. Nanaraka ny Paoly sy izahay izy ka niantsoantso hoe ireo lehilahy ireo dia mpanompon'Andriamanitra avy indrindra izay manoro lalam-pamonjena ho anareo. Amen. Tanareo zany fantany tsara mihitsy fa mpanompon'Andriamanitra i Paoly sy Silasy. Amen. Alleluia. Mifaly tompoko raha mpanompon'Andriamanitra ianao ato naiza naiza misy ianao. Raha hoe zanak'Andriamanitra naiza naiza misy ianao satria fantatry ny fahavalo isika. Amen. Fantatry ny fahavalo isika tompoko. Eo amin'ny androntsika dia misy marika Jesosy eo. Amen. Misy marika Jesosy eo amin'ny androntsika fantatry ny fahavalo isika. Rehefa zanak'Andriamanitra ianao ka manao hoe zanak'Andriamanitra ka tsapanao hoe marina ny aleanao ary tena hoe antompo ianao dia misy marika zay amin'ny andronao. Amen. Izay marika zay no ahitany fahavalonao ary tsy mahafaly anazy zany marika izany. Fantatry ilay fahavalo tsara mihitsy teto fa hoe mpanompon'Andriamanitra i Paoly sy Silasy. Fantany tsara izany. Ka izay mahatonga antsika mitandrina tsara. Efa misy témoignage nataoko teto manambara ny amin'ny marika eo amin'ny andrina. Misy olona efa nasehoan'ny tompo ny amin'ny marika eo amin'ny andrina izany olona fantatro zao mihitsy le olona dia amin'ny marika amin'ny andrin'le olona izany hoe izay no aven'le olona any amin'ny elo raha tsy bebaka le olona. Ny marika amin'ny andrin'le olona dia boribory mainty lehibe teo amin'ny andriny dia misy sarina statue Anne Marie ary koa hoe statue hoe Jesosy hono. Ary koa ny anankiray amin'ilay statue dia ilay hoe Jesosy zazakely dia ilay hoe Maria eo akaiky. Ry havana zava-doza. Zay zavatra izay no hitondra ilay olona any amin'ny elo raha tsy mino ilay olona an Jesosy. Efa niteny tamin'ilay olona
ary ho anao izay manatrika tokoa na ovinanao oviana no hainonao ny ten'Andriamanitra ato dia raha mbola manompo sampy ianao, raha mbola manompo statut ianao, dia marika toy izany no anina mialohan'ny fahavalonao rehefa tonga ny fotoana eo amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Eo amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Izay ataontsika ety ambonin'ny tany no marika eo amin'ny androntsika izany. Tsy soratra mihitsy mipetraka eo amin'ny androntsika hoe 666. Tsy izany le soratra, fa ilay fahotana nataontsika tetỳ ambonin'ny tany. Io no misoratra eo amin'ny androntsika. Io no eo amin'ny andron'olona tsiraray avy amin'ny fotoana hitsaran'Andriamanitra azy. Io no eo amin'ny andron'ny tsiraray avy amin'ny fotoana hitsaran'Andriamanitra azy. Eto dia fantatry ilay mpaminany sandoka zany, ilay mana fanahy ratsy, fa i Paoly sy i Silasy zany dia fatan-tsara hoe mpanompon'Andriamanitra. Avo indrindra hoy izy. Tena hoe nitsindry mihitsy hoe avo indrindra. Izy rery ihany no avo indrindra, Andriamanitra ireny avo indrindra. Izay manoro lalam-pamonjena ho anareo. Amen. Ry havana. Fatan-tsara mihitsy fa lalam-pamonjena no atorony Paoly sy Silasy anireo olona izay teo. Nefa n'ilay olona izay manaraka an'ilay vehivavy zany, izay mihaino azy, izany hoe ilay olona mampiasa azy azahoany harena, dia fatan-tsara fa fanahy maloto zany anatin'ilay vehivavy. Satria jereva zavatra miseho avy eo. Jereva zavatra miseho avy eo. Dia teto zany dia 10:20. Nandritra ny andro maro nanaovany izany, ary sositra i Paoly dia nitodika taminy ka niteny tamin'ilay fanahy hoe, mandidy anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aho hiala aminy. Dia niala tamin'izany ora izany indrindra ny fanahy ratsy. Amen. Hitanareo zany? Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany no hialany devoly. Jesosy Kristy irery ihany izy ihany no afaka manafaka antsika tanteraka. Takan'ilay vehivavy izay nambara mpanompon'Andriamanitra teo, ny zanan'ilay voafatotry ny demonia, dia Jesosy Kristy tompo irery ihany no na afaka an'ilay zanany. Izy ihany koa no ahafaka antsika raha mino ianao. Raha mino ianao, mila mino zany isika. Dia eto zany Paoly nitodika dia niteny tamin'ilay fanahy, satria ilay fanahy ao anatin'ilay olona. Ary nodidiny zany izy, mila mandidy zany isika. Zay hoe mila mandidy isika mandoaka ny asan'ny maizina izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia jerevy tonga dia niala ilay fanahy ratsy zany. Dia teo zany ilay tompon'ilay vehivavy misy fanahy ratsy. Dia jerevy zavatra niseho 10:20. No nihitan'ireo tompony fa very ny fanantenany, azahoany harena, dia nisambotra amin'ny Paoly sy Silasy izy, ka nitondra azy ho any an-tsena any amin'ireo lehibe. Ary rehefa noentiny tany amin'ireo governora izy roa lahy, dia nolazainy hoe ireto lehilahy ireto dia mampitabataba ny tanànantsika loatra. Jiosy izy ireo. Amen. Hatreo aloha, hitanareo zany. Eo lehilahy nga fa tonga izany. Satria izy ireo dia nitady vola zany le tompon'ilay vehivavy. Vola sy harena no tadiaviny. Harena zany ambara tsara eto. Veritra mpandeha le teny. Harena no tadiaviny. 10:20. No nihitan'ireo tompo fa very ny fanantenany, azo harena be. Amen. Azo harena be zany, harena be zany tadiaviny. Dia no nihitany zany fa very zany ny fanantenany dia nisambotra ny Paoly sy Silasy izy. Ry havana. Fatan-tsara fa mpanompon'Andriamanitra avo indrindra ireo. Tsisy tsy n'Andriamanitra atao nefany. Tokony any amin'Andriamanitra izy no mibebaka. Dia eto nisambotra an'ireo mpanompon'Andriamanitra izy. Satria te ahazo harena amin'ny zavatra maloto. Zavatra maloto. Avy any amin'ny Satana mihitsy ilay harena no hivoaka. Nefa ny haverana azy mandrakizay izany. Mila mitandra zany isika tompoko.
mila mitandritsika satria jereo fa misy fandraisana misy le teny zay tonga hoe sorana ny tompo lehibe zany na dia tsy miresaka zay menada tena mampagaga mihitsy fiasa fanahy masina jereo fa ny teny a mpanompon'Andriamanitra teo mombany amin'le hoe le olona le témoignage nataony le hoe olona nangataka fanafana dia aveo no efa nandeha sakafo ireo mpanompon'Andriamanitra dia aleon'izy ireo niandry ilay any mpanao fanafody indray ry havana zava-doza izany zava-doza dia tena hoe misy ifandraisany mihitsy any fahaverezana mandrakizay raha miaraka amin'ny fahavalo isika dia eto nandainga mihitsy izy ireo fa hoe mampitabataba tanana antsika ireo olona ireo zany hoe i Paoly sy Silasy nefany anavitra fanahy natongavana izy ireo dia jereva zavatra niseho fa le gouvernoura dia naniraka an'izy ireo zany a tonga dia hoe nanaisitra ny akanjon'izy ireo a dia nasaina nokapohina zany tamin'ny hazo izy ireo ry havana tahaka ny nahazo an' Jesosy enjehina latsaina ry havana tsy maintsy zany koa lalantsika tsy maintsy enjehiny fahavalo isika rehefa amin'ny tomposika dia tsy maintsy enjehiny fahavalo everinao angafa faly aminao nga Satana tsy faly aminao zay ho any an-danitra mihitsy izy ka tokony tandrina tsara isika zanak'Andriamanitra isa segonda izy dia mitady hevitra potehana antsika zay ny asan'ny Losifera tsy faly amintsika izy izay no zavatra ataony dia ny animba antsika dia teto nanjoan'izy roalahy dia no ny efa nosamborina zany izy ireo dia afakiko kely any amindininy faraiky amby roapolo ka mampianatra fanao tsy azontsika horaisina natao amin'ny maharomanina antsika dia niara-nitsangana amely azy ireo ny vahoaka ary ireo gouvernoura dia nanaisitra ny akanjony ka nasainy nokapohina tamin'ny hazo izy ireo amen jerefy tsara eto zany izy ireo dia manao ny fomba romanina ry havana ho avy Jesosy eo le fomba romanina inona moa ny fomba romanina jerevy ny fomba romanina okenao hijery amin'ny Babilôna izay misy anay aty ao anatin'ny Eropa izany ry havana tany Roma i Paoly no tonga ary tonga ny fanompo-tsampony avy eo lasa novana hatramina statue ilay Jesosy lehibe indrindra avo indrindra zay le fomba romanina izay eto dia manambara tsara fa ny teny le olona ny sabotra azy le olona le izay manao fombafomba romanina ireo fa hoe ambarany tsara mihitsy hoe mampianatra fanao tsy azontsika horaisina Jesosy tompo no nambarany Paoly sy Silasy fa tsy nila zavatra statue izy ireo tsy nila fombafomba n'olombelona izy ireo tsy nila mpanao fanafody izy ireo dia io no tsy zakany Babilôna io no tsy zakany Romanina izay mbola iaina ny maro amin'izao fotoana izao zay iaina zao tontolo izao amin'izao fotoana izao io lay fanjakany Satana amin'izao vaninandro zao io lay Babilôna io lay oravan'Andriamanitra io dia teto i Paoly sy Silasy dia nokapohina mafy dia mafy dia nataony tao an-tranomaizina jerevina le gouvernoura ary dia nanaisitra mihitsy ny akanjon'izy ireo dia teto dia nokapohina zany izy roalahy ary ireo vahoaka niara-nitsangana koa namely an'izy ireo jerefy tsara niara-nitsangana amely an'izy ireo le vahoaka teo zany manaraka ny fombafomba io le 9 niara-nitsangana amely an'izy ireo ny vahoaka zany 7 no nefa nokapohiny mafy dia mafy
izy dia nataony tao an-tranomaizina ka nasainy niambina azy tsara ny mpiambina tranomaizina. Rehefa nahazo teny toy izany raha lehilahy dia nataony tao amin'ny tranomaizina anatiny indrindra izy roa lahy, ary ny tongony dia nobolokiany mafy tamin'ny boloky hazo. Amainy, hitanareo zany tena nataony tao anatin'ny tranomaizina anatiny indrindra izany, anatiny indrindra zany izy roa lahy. Eto dia mazava hoe tranomaizina, zany hoe tsisy jiro zany, tranomaizina anatiny indrindra, ary nobolokiany ny tongotra reo zany tamin'ny hazo. Aleo saretsaina mihitsy le izy ny tongotra zao dia nobolokiany tamin'ny hazo ry havana. Teo zany izy roa lasa zavatra miseho, dia izao zany zavatra miseho, naratra izy ireo, dia anatin'ny tranomaizina anatiny indrindra izy ireo, tsisy jiro zany, ary ny tongony dia voabloke tamin'ny boloky hazo izany. Mafy zany tena mafy zany. Dia zavatra niseho noho ny sasaka ny alina. Aleloia. 9:20. Noho ny sasaka ny alina dia nivavaka sy ny ira-fiderana an'Andriamanitra i Paoly sy Silasy, ka niaino azy ny mpifatotra. Amen. Ry havana, jerevy zany herin'ny fanahy ao anatin'izy ireo. Tsy kanefa ny monomonina raha ny zavatra kely, monomonitsika, tsy ampy sakafo, reraka, mafy ty fiainako ty, tsisy vola, ahoana raha ty, ahoana ty problème ty, marary ry havana, ry havana. Ireo mpanompon'Andriamanitra teo aloha nizakany mafy, nizakany mafy. Tsika na fitafiana dia efa monomonina, na sakafo dia efa monomonina, trano ipetrahana dia monomonina. Tsy mety faly isika zanak'olombelona. Isika ve mieritreritra hoe moramora no any an-danitra, moramora no any an-danitra? Ry havana, jerevy ny anjady tamin'ireo zanak'Andriamanitra. Zay no mahatonga fahaverezan'ny maro ankehitriny mandeha amin'ny arabe malalaka ho any amin'ny elo, satria mitady izay mampilamilama ny fiainany, mitady izay mpamoramora ny fiainany, dia mieritreritra hoe ho any an-danitra iny lalana malalaka be iny, nefa no any amin'ny elo, ho any amin'ny elo. Prospérité, arena, zany tadiavin'ny maro izany. Luxe, zany tadiavin'ny maro izany. Trano mezinezina, zany tadiavin'ny maro izany. Vola be dia be, zany tadiavin'ny maro izany. Nefa jerevy ireo mpanompon'Andriamanitra teo aloha, jerevy ireo mpanompon'Andriamanitra teo aloha, tao an-tranomaizina avy nokapohina mafy dia mafy, naratra, ary niblokena tamin'ny vy, azafady tamin'ny bloky hazo ny tongotra izy ireo. Ny tongotra izy ireo tsy afa mietsika izany, tsy afa mietsika, dia anatiny tranomaizina anatiny indrindra. Tsy nimenimenina izy ireo, tsy nitaraina izy ireo, fa nataon'izy ireo dia noho ny sasakalina dia nivavaka sy ny ira-fiderana an'Andriamanitra i Paoly sy Silasy, ka niaino azy ny mpifatotra. Amen. Tsy kivy izy ireo, ary tsy niteny Jesosy jereo fa baraka izay, zao ve no mahazo anay nefa zay zanakao, nefa zay mpanomponao? Tsy niteny izany izy ireo, fa jereo fa ny mpifatotra niaino azy. Mety nisy niteny an'izy ireo tao hoe reo zany mpanompon'Andriamanitra izany, nefa nijereo, fa no nihira izy ireo, no nivavaka izy ireo, no nivavaka izy ireo, nihira izy ireo dia niaino azy ny mpifatotra. Amen. Nisy gadra koa zany tao, nisy gadra koa tao niaino an'izy ireo. Amen. 9:20. Dia nisy rorontany mafy dia mafy, avy tampoka
ka niozongozona ny fototry ny tranomaizina. Alleluia. Zay le mirakla. Zay le mirakla. Ny mirakla tsy tonga tompoko raha tsy efa mandalo afo mamay isika eo anatrehany tompo. Tsy tonga ny mirakla amin'ny fiainantsika tompoko raha tsy efa entiny tompo mandalo amin'ny afo isika, anadiovany antsika, anatsonoany antsika mba ampadio antsika toy ny volamena tsy miaro intsony. Amen. Rehefa madiodio isika dia izay ny tompo vao manao mirakla amin'ny fiainantsika. Tsy maintsy entiny tompontsika mandalo ny afo mamay, dioviny toy ny volamena tsisy petina. Zay isika vao mahita mirakla. Satria raha ohatra ka hoe amin'ny fotoanantsika mbola amin'izao tsika no isehoany fagagan'Andriamanitra, dia ianao tsika hoe je suis na hoe zao ne natao tompo tamiko hoe za ne tena mahery, jerefa mbola nao an'izao koa ako, jerefa misy mirakla ako. Ry havana, tsy maintsy isika mandalo afo ampanetreny tompo ambany dia ambany isika, ambany dia ambany eo anatrehany fahavalo zay olona mijerentsika. Zay isika vao tonga ny mirakla amin'ny fiainantsika. Fa raha mbola hoe isika no mieritreritra hoe zao ne tokona zao, ne tokona zao, ny hafarako na zao zavatra ataoko dia tsy ho tonga amintsika mihitsy ny fahalebezan'Andriamanitra. Tsy maintsy ahitsakitsaka Andriamanitra aloha zavatra tsy mety amin'ny tenantsika isika tsiraray avy. Rehefa andeha amin'i Jesosy isika, tsy maintsy ahitsakitsany avokoa ny momba antsika aloha. Fa raha tsy zany tsy ho fanaka voafidin'Andriamanitra isika. Tsy ho fanaka sarobidy isika eo anatrehan'Andriamanitra. Raha mbola misy hoe tazomintsika hoe za kosa ne ohatr' zao hoe. Ry havana, fanetretena. Fanetretena. Okiteny zay hiteny anao any ivelany varavaranao. Fa ny tompo no mahita anao enao. Hoe ahoana ity mpanompoko ity, ahoana ity fanaka nofidiko ity. Ny olona tsy maintsy tsara foana, ny olona tsy maintsy hiteny foana, ny olona tsy maintsy anaratsy foana, fa ny tompo no mahita ny ao anatinao. Ny tompo no manamboatra anao fa tsy ny olombelona akory. Ny tompo no nifidy anao fa tsy ny olombelona akory. Tahaka izany Paoly sy Silasy, naratra izy ireo, nijaly izy ireo tao an-tranomaizina, fa nanohy foana izy ireo nideran'Andriamanitra sy ny vavaka. Tsy niain'ny olona izy ireo. Mety misy mpifatotra ny teny tao, fa tsy niaino izy ireo. Ary tsy nahoan'izy ireo zavatra aseho fa nivavaka izy ireo ary nihira fiderana. Io zany le hoe brisé, tena hoe brisé ny fatotra rehetra amin'ny tenanao. Ninona ianao dia vavah foana sy mira foana hira fiderana, fa Jesosy no miasa manabrisé ny fahavalo. Amen. Manova amen, manova amen. Amen, amen, amen. Jesosy brisé ny fahavalo amin'ny tenanao. Mivavah foana, mira foana hira fiderana dia Jesosy no brisé izay manapotika anao. Amen. Zay ny ahafahantsika hiditra ny lanitra. Izay ilay secret avy any an-danitra. Tia fanahy masina ho amintsika. Dia izay ilay hoe nisy orooro mafy zany, orooro tany mafy dia mafy, avy tampoka ka niozongozona ny fototry ny tranomaizina. Dia nivoa niaraka tamin'izay ny varavarana rehetra sady niva avokoa ny fatoran'izy rehetra. Amen. Jerevy le mirakla. Ny tompo no mamaha ny fatorana. Ny tompo no mamaha ny fatorana. Ny vao azy ilay fatotra tamin'izy ireo. Ny vao azy ny fatotra tamin'izy ireo. Jerevy fa orooro tany mafy ny teto. Impiritsika no mahita sy mare orooro tany eran-tany. Toy izany zavatra niseho. Natongavany orooro tany tao amin'ilay figadrana dia namahany ireo zanany. Amen.
naman'Andriamanitra ireo zanany voafatotra isehoan'ny fahagagana. An'ilay fahagagana no niseho, any ampigadrana. Dia jereo zavatra niseho. No nefa niva ny fatoran'izy ireo niaraka tamin'izay dia ny varavarana rehetra koa. Jerevy ilay mirakla. Ary ny voa niaraka tamin'izay ny varavarana rehetra mihitsy zany. Sady ny va avokoa ny fatotra, azafady, sady ny va avokoa ny fatoran'izy rehetra. Amen. Tanareo zany. Ny va avokoa fatoran'izy rehetra, varavarana koa dia ny voa. Tsy nitsoaka izy ireo satria zanak'Andriamanitra ireo, dia tsy nitsoaka. Dia teo taitra zany ny mpiandry tranomaizina. Ary nahita ny varavarana tranomaizina ny voa, dia nanatsoaka ny sabany izy ka saika hamono tena satria natao faefa nandositra ny mpifatotra. Nefa ny antso mafy Paoly hoe aza mamono tena fa ato ihany izahay rehetra. Ary nangataka jiro izy dia niditra sady tora-kofotra ka niankohaka teo anatrehan'i Paoly sy Silasy. Rehefa noentiny nivoaka izy roa lahy dia hoy izy, tompoko, inona no tokony ataoko mba ho vonjena ao? Amen. Eo arantsika zao. Jereo fa taitra izy ireo nahita ilay mirakla avy any an-danitra mihitsy mirakla. Jereo fa ny baiko dia hoe atao anatin'ny tranomaizina izy ireo, tena hoe atao amin'ny tena hoe mafy indrindra zany. Atao tena hoe mafy zany ny hitazomana an'izy ireo zany, ny ambenana an'izy ireo zany. Ry havana, zany fiambenana mafy zany dia tsy n'olombelona akory no afaka mamahana izany fa Andriamanitra. Zay mahatonga an'ireo mpiambina ireo tena hoe natahotra ary naika hamono tena mihitsy, naika hamono tena mihitsy. Jereo zavatra niseho, nanatsoaka ny sabany izy naika hamono tena. Fa i Paoly ny teny hoe ato izahay, aza mamono tena. Aza mamono tena. Ireo olona naika hamono an'izy ireo satria mpiambina tao an-tranomaizina ireo. Ireo olona izay niambina an'izy ireo teo aloha, zany hoe fahavalo zany, ireo no nanaiky indray noho ny avy eo ho vonjen'Andriamanitra. Amen. Satria jerevy ilay nitavakiantsika teo fa tonga zany izy ireo tora-kofotra. Ary tonga izy ireo dia niankohaka teo anatrehan'i Paoly sy Silasy. Natahotra n'Andriamanitra izy ireo, fahalebezan'Andriamanitra natonga izy ireo niankohaka teo anatrehan'i Paoly sy Silasy. Andriamanitra nataon'izy ireo ny amin'ny fahagagan'Andriamanitra izay niseho tamin'ireo mpanompony. Amen. Niseho tamin'ireo mpanompony. Jerevy tsara ny teny. Fa tsy izy teny hoe nivavaka teo anatrehan'i Paoly sy Silasy, fa niankohaka teo anatrehan'i Paoly sy Silasy. Dia rehefa noentiny nivoaka izy roa lahy dia hoy zany izy ireo, tompoko, inona no tokony ataoko mba ho vonjena ao? Amen. Eo fa mitady famonjena am'izay satria nahita ny fahagagan'Andriamanitra. Dia teo no niteny zany i Paoly hoe, dia hoy izy roa lahy zany niteny hoe, minoa an Jesosy tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. Amen. Ry havana, io ilay finoan'ilay vehivavy izay nambara tamin'ny fampibahana teo. Tsy maintsy foana finoana izay tsika vao ho afaka amin'ny problema rehetra. Ry havana, maro ianareo miantso, maro ny miantso, ary koa mandefa email. Fa misy ny voamareo hoe mila finoana mahery, mila ianao mihitsy no miova, miala amin'ny ratsy rehetra, dia mihemotra. Ry havana, tsy hoe kory hoe ianao mila famonjena, dia vita ny famonjena dia ianao venany amin'ny fiainanao. Tsy izany mihitsy miaraka amin'i Jesosy. Tsy maintsy ady foana ny atrehantsika andro aman'alina. Zay ny anay eto. Zay ny anay eto. Ady andro aman'alina zay vao tonga any an-danitra. Ry havana, tsy azo foana akory ny lanitra. Rehefa mila famonjena isika dia tsy maintsy mandeha koa amin'ny lalan'i Jesosy.
tsy maintsy tsika miala amin'ny ratsy rehetra. Jereo fa maro voatonona tamin'ny fahabebahana teo ny amin'ny ratsy izay ialantsika. Tsy maintsy tsika miala amin'ny ratsy rehetra. Tsy vitavita fotsiny amin'izao kory ny hoe ay afao ariahako. Iverinao fa n'olombelona ny manafaka anao, dia avy anao iverina indray amin'ny fiainanao. Tsy atoko. Jesosy mihitsy no manafaka. Mazava be ny ten'Andriamanitra. Izy mihitsy no manafaka. Dia mila koa ianao miezaka. Tahaka anay eto miezaka koa. Mandroso foana any amin'ny Jesosy. Zay vao ho tafiditra lanitra isika. Zay le makany an-danitra tompoko. Jerevy ny fiafian'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo fa mafy ny lalana alehan'izy ireo, dia hitantsika tsara zavatra niseho tamin'ny fiainan'izy ireo. Dia eto ny tantara, oka ianao hamaky ny toyany ny amin'ny toyany tantara, ary andinika bebe kokoa fa manambara ny amin'ny toyany tantara fa ny ankoran'izy ireo mihitsy ara no voavonjy avy eo. Ary koa natao batisa ry havana. Ary nikarakara any Paoly sy Silasy izy ireo. Ary nanadio Jerevy, nanasa ny diakapoka taminy. Izany hoe naratra zany izy ireo. Ry havana mampalahelo ilay izany. Jerevy le diakapoka zany. Zareo nigadra tao an-tranomaizina, mbola nisy faripatrana rà zany tao ny amin'ny kapoka izay nahazo an'izy ireo. Satria nanasa ny diakapoka tamin'izy ireo mpiambina noho ny avy eo. Nahatsapa zany fahadisoana zany izy ireo. Nahatsapa ny fahadisoana. Fantatsika tsara no avy eo ny tantara fa nitoy ny amin'ny hoe no ny efa niteny zany ilay gouvernoura amoaka hoe avoa izy ireo dia tsy nanaiky mihitsy Paoly raha tsy efa natao araka lalana tsara ny nivoahany tao. Dia tonga moa izy avy eo amoakan'izy ireo. Ry havana. Mila isika mijoro foana amin'ny fahamarinana sy fahamasinana. Mijoro foana amin'ny fahamarinana sy fahamasinana. Satria Andriamanitra tia antsika. Maro ny ten'Andriamanitra azonao anio. Maro ny ten'Andriamanitra azonao anio. Ahafahanao mandihy ny tena raha mbola tsy nandray ny tompo ianao. Oko fantatrao fa mandraka ankehitriny dia mbola manao mirakla foana Jesosy. Ary anao mirakla foana Jesosy. Isika dia mpanompo n'Andriamanitra rehefa ao amin'ny Jesosy. Izany hoe rehefa ho tonga ny fotoana any an-danitra ialantsika ety, dia ho mpanompo ny tompony isika hatrany an-danitra. Anao ira fiderana azy. Ao amin'ny Apokalipsy 2:20 azafady Apokalipsy 2:20 ie no manambara an'izany. Apokalipsy 2:20 ho vakiantsika eo amin'ny andiny fahatelo ka hatramin'ny fahadimy ihany. Fideran'Andriamanitra no ataontsika any ary hanompo azy isika. Zay no ny fidian'Andriamanitra antsika. Ka tokony tsika anatin'ny fahoriana, anatin'ny fifaliana, dia tokony hivavaka foana sy hideran'Andriamanitra foana. Satria zay no namoronan'Andriamanitra antsika. Vakiko io teny io amaranantsika ny fotoana. Apokalipsy 2:20 andiny fahatelo ka hatramin'ny fahadimy. Vakiko ny teny raha Jesosy tompo. Tsisy ozona intsony ary seza fiandrian'Andriamanitra sy zanak'ondry no ho ao aminy. Ary ny mpanompony dia hanompo azy. Ka ahita ny tavany ary ny anarany dia ho eo amin'ny andriny. Tsisy alina intsony ary tsy mba ila fahazavany jiro na fahazavany masoandro izy, fa ny tompo Andriamanitra no hanazava azy. Anjaka mandrakizay izy. Amen. Isika io tompoko. Isika io ambara io. Isika izany dia tsy ho izy tso zany ny ozona izany. Tsy izy tso ny satria fa tonga any an-danitra isika. Efa any an-danitra isika, any amin'ny tompo isika. Io ilay paradisa. Io ilay Jerusalema vaovao. Zafady. Izay voambara eto amin'ny Apokalipsy 1:20 ko anao mamaky izany andiny voalohany ka hatramin'ny farany sy koa Apokalipsy 2:20. Io le paradisa, ilay Jerusalema vaovao, ilay idina avy any an-danitra. Idina avy any an-danitra. Teo tamin'ny Zokerika ny teny teo momba ny amin'ny hoe Jesosy hoy izy no tonga kosa Jesosy
atao amin'ny tany Kanana, tao Jesosy no teraka. De nampatsiahy ny fanahy masina izy manazava teo ny amin'ny hoe io Jerusalema vaovao io dia idina ao Jerusalema, ao Sion, ao Ziona, hitoetra. Zany hoe io le fiandohana ary fiafarana ihany koa. Io le Jerusalema vaovao lay ambara eto amin'ny Apokalipsy 2:20 eto. Io le ho avy any an-danitra. Zany hoe tanteraka avokoa ny ten'Andriamanitra ho tanteraka ireo. Tao ny entomboan'ny Andriamanitra, tao Andriamanitra no nanomboka ary tao koa ny hafarany io le tany Kanana io. Isika izao no ao mandrakizay koa miaraka amin'ny Jesosy rehefa tonga ny fotoana. Io le hoe Jerusalema vaovao idina avy any an-danitra. Amin'ny toerana kely lasa ho lehibe indrindra. Io le Sion io le hivoaka ary hisandratra ny tompo ary idinany Jerusalema vaovao dia lay avy any an-danitra izany le mamirapiratra. Dia io le manambara eto hoe ny paradisa. Ny paradisa dia ao zany isika amin'ny fotoana io ary koa zany anompo ny tompo. Mazava be le ten'Andriamanitra. Io le voateny ety amin'ny 4 hoe anompo ny tompo ary ny mpanompony dia anompo azy. Anompo an'Andriamanitra isika. Io le hoe hivavaka sy hideran'Andriamanitra ny fiderana foana mandrakizay. Ary ny anaran'ny tompo mihitsy no eo amin'ny androntsika izany, satria mazava be ny teny hoe ka ahita ny tavany ary ny anarany dia ho eo amin'ny andriny. Amen. Ny anarany dia ho eo amin'ny andriny. Anaran'ny tompo zany eo amin'ny androntsika zany amin'izay fotoana izay. Io le marka io. Io le marka io. Ry havana. Izy no fahazavana. Izy le fahazavana mandrakizay. Miantso anao ny tompo an'io. Raha mbola tsy nandray azo tompo sy mpamonjy fiainanao ianao. Maro ny teny tonga teo anafoazany fanahy masina anao. Tianao Jesosy. Miantso anao ny tompo mba tsy hijery olona intsony. Jerevo zavatra misy eo eran-tany na ny Madagasikara ary. Jerevo. Tsisy tsony ny toerana afaka hitsoka an'Andriamanitra. Tsisy intsony. Fa tonga ny tompo amin'ny fitsarany. Amin'ny fitsarany. Mbola fiantson'Andriamanitra antsika zanak'olombelona zavatra misy eo amin'izao. Ry havana fiandohan'ny farari-piterahana izany. Fiandohany. Isika koa anaty zany koa tsika zanak'Andriamanitra. Zao tsika dia mandalalana mafy tsika. Ary mbola mafimafy kokoa. Ka tokony tsika tena hoe ifo tsara. Ry havana hivavaka tsika tompoka mananantsika ny fotoana. Ho anao zay mbola tsy nandray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy fiainanao dia afaka ianao mandray ny tompo amin'ny fiainanao. Ary mitady olona zay anao batisanao amin'ny ranobe. Satria tsy maintsy atao batisa isika. Jereo ilay tantara teo. Ilay ramatoa Lydia ary koa ny ankohonany. Ary koa ilay mpiambina sy ny ankohonany. Tsy maintsy atao batisa isika tahaka an'i Jesosy. Tahaka an'i Jesosy. Ry havana. Dia aorian'izay mila mandeha araka ny tompoko fa tsy hoe vita batisa dia hiverina amin'ny fahadalana. Ry havana. Vao vita ny batisa dia eo ny fizahan-toetra mahamay. Fizahan-toetra mahamay tahaka an'i Jesosy tany an-tany efitra. Tsy maintsy mandalo lalana mafy isika. Fa mila tsika mijoro tsara foana hatramin'ny farany. Hivavaka antsika tompoka mananantsika izao fotoana izao dia ny tompony ampahery antsika tsirairay vavaka antsika tompoko. Jesosy tompo misaotra anao ary mankasitraka anao. Misaotra tompo satria ianao dia Andriamanitra velona tokoa. Ary mbola manao fagagana foana ianao Jesosy. Mandra-pialana ety. Tompo, tsy hitsahatra intsony izany. Satria ianao Jesosy dia Andriamanitra velona ianao. Maro tompony jamba Jesosy. Tsy mahita Jesosy mangirana eo anatrianao. Tompo, maro ny zanakanao ato Jesosy, tsy malala Jesosy ny tena famarinanao. Na re ny teninao izy ireo any Jesosy malala kanao tompo anokatra ny masom-panahy tsirairay avy. Mba tena anatinanao Jesosy. Oka tompo ny teninao Jesosy hiditra ao anatin'ny fanahiny izy ireo.
anavao an'izy ireo, hikasika an'izy ireo, anova an'izy ireo Jesosy izay tena mbola ao anatiny fahajambana tanteraka Jesosy. Ampahira tompo maso-pana tsiraray avy Jesosy. Zanakao Jesosy tsy mahita Jesosy ny eo anoloany tompo. Ho anay kosa tompo, sokafiko tompo ny maso-pana anay Jesosy mba tena hijoro tsara izay mandrapatonga anay aminao. Ho anao zay angataka amin'ny tompo, andray azo tompo sy mpamonjy ny fiainanao dia oky anao anaraka ny teniko. Raha afaka mandohalika eo dia oky anao andohalika. Fa raha tsy afaka mandohalika eo dia oky anao hiandry fotoana mampalalaka anao, tena hoe ianao manokana ianoa ny tompo anao. Oky anao anaraka ny teniko raha tsy hainao zay zavatra ambaranao. Jesosy tompo, ity aho Jesosy. Matsapa aho tompo anio fa ianao rery ihany no Andriamanitra, mpamonjy. Ianao nanafaka ny Paoly sy Silasy tao am-pigadrana. Tompo, mifona aminao aho, ny amin'ny fahotako rehetra, hatramin'ny fahazazako ka mandraka ankehitriny. Mamindra fo amiko Jesosy, mamela ny eloko ianao. Jesosy tompo manomboka anio, dia raisiko anao ho tompo sy mpamonjy ny fiainako. Midira atao poky Jesosy, afao aho Jesosy, amboary aho, mba ho mendrika ao. Raisiko ianao ho tompo sy mpamonjy ny fiainako. Manjaka atao poky Jesosy, amboary aho, avozy a Jesosy. Fa foana ianarako any amin'ny elo tompo, fa soraty ianarako any an-danitra Jesosy. Manomboka anio fanahy masina, dia oky ianao ameno ahy. Oky ianao fanahy masina hitady-dalanay, ampianaro aho mba ay andeha araka anao. Misaotra Jesosy. Ho antsika rehetra kosa dia ataontsika n'olo tena ho an'ny tompo. Jesosy tompo, misaotra ny amin'ny teny nomenao Jesosy anio. Ary misaotra tompo ny amin'ny fibebahana zay vitanay teo koa Jesosy. Ka ity zay Jesosy n'olo tena ho anao tompo, anao ny asanao. Tafinerinao zay Jesosy satria tsy mahavita tena zay tompo malalao. Arovy zay zanakao tsiraray avy eran-tany Jesosy. Arovy Jesosy ireo trabona Jesosy any Madagasikara. Arovy Jesosy ireo tsy manan-kialofana. Avoto tompo malala ho mamindra fonao amin'ny tsiraray avy. Oky ianao tompo mamindra fo amin'ny Madagasikara tandrazanay Jesosy. Ka mangataka aminao Jesosy ny amin'ny zanakao eran-tany koa Jesosy arovy ny tsiraray avy. Amboary ny tsiraray avy, avozy ny tsiraray avy Jesosy malala ho. Anompo anao zay Jesosy mandrapatapitry ny fofonainay. Ka misaotra tompo. Saotra tompony amin'ny fotoana teto. Saotra tompony amin'ny fanatrehanao. Saotra fanahy masina satria teto anao fanahy masina. Misaotra anao fanahy masina. Misaotra anao Jesosy. Misaotra tompo satria Andriamanitra tsara ianao. Ary tsisy toanao. Tompo malala ho, ny voninahitra ho anao rery ihany. Ny dera ho anao rery ihany. Ka minaranao tompony ametrahako zany vavaka izany. Aleluia, aleluia. Amen. Amen, amen. Misaotra ny tompontsika. Zay tompoko ny fotoanan'io dia mametraka veloa aminareo zay tsiraray avy dia samia tahiny tompo daholo dia amin'ny herindraitsika miona eto raha sitrapon'i Jesosy tompo. Zay tompo fa veloma daholo eo, tahiny Jesosy daholo eo. Amen.